Tafaraka nay isika ato anatin'ny miara-manonja amin'ny ity fotoanty ary dia anterina ny arabo mba hampirarintso antsika mianakavy amin'izany fandaharana ny miara-manonja izany menga eto amin'ny MBS Nosbatrana arahanao ihany koa amin'ny alalan'ny Radio Mada sy amin'ny alalan'ny tambazotra serasera maro samihafa na isika eto an-toerana na isika any andafana rika rehetrarehetrany dia anaterana an'izay fiarabana mba hampirarintso izay. Loha hevitra maro no resahana eto ary loha hevitra izay momba ny fiainantsika eto Madagasikara, momba ny fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelany, momba ny sosialim-bahoaka, resaka toe-karena, resaka politika, resaka fidiram-pianatra izay efa manangasanga ao ambadika ao izany hoe fotoana idiran'ny mpianatra izany. Manahoana ny tontolo fampianarana eto amintsika manoloana izao fandehan'ny raharaha izay atao hoe misafotofoto eto amin'ny firenena izao ary ny vidim-piainana etsy andanin'izany dia io izy io iarahantsika mahita tsy misy ny mazimazi, tsy misy ny miracle mon ami fa ny zava-misy iainana aloha dia mbola enjana be ny vidim-piainana ankehitriny. Tsy mahita an'izany vola madinika izany intsony ianao fa mezivezy eto amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara toy ny hoe ariary efatra, ariary dimy, ny ariary folo, ny roapolo fa dia ariary zato no atao hoe farafambany mandeha hoe misirkula zany eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fa maninona no tonga amin'izany toe-javatra izany ny eto amintsika valiny mazava tsara mahantra pauvre ny toe-karena malagasy ary ny isan'ny tokantrano dia miaina an'izay hoe pauvreté izay Madagasikara izay sokajiana ho anisan'ny firenena faran'izay mahantra, farany farahidiny eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao. Horesahany ao zany ary ho avy eo ny député Toutso Mampandry izay amelabelatra amintsika momba n'izany hoe tontolon'ny fampianarana izany satria ananany traikefa manokana mihitsy izay hoe fampianarana izany. Tsika hoa eto tsy miteniteny foana na hoe manontonona amin'ny hoe zavatra hoe tsy mitombona fa zavatra misy no resahana dia ireny no anehoana hevitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Zay ny hoe latoplasy sy tombo vavy fa hiditra amin'ny antsipriantsika efa eto ihany koa ny namako mavitrika Faniry Razafy Manatany izay hitondra famakafakana ihany koa izy ifampiresaka eto izay samy hitondra n'izay hoe famelabelarana hoentina ankoatran'ny député Toutso moa izany. Faniry makasitraka Rena Rabe Mananjara dia makasitraka ny teknisiantsika ihany koa ao ambadiky ny sary sy ny feo amin'izao fotoana hampitantsika indray ity miara-manonja ity maro be ianareo no mandray izany ary ny tombony antsika dia mandray antsika Madagasikara ray manontolo amin'ny alalan'ny fanapahana ny onjam-peo ny radio MBS izany fa mahazo ihany koa moa zany ny eto Antananarivo miara mitantsorika mampita izany ny radio Mada dia anaovana kokoa antsika naiza naiza toerana misy antsika zany na eto Madagasikara na any ivelany fa singanina manokana nangataka izay kokoa zay ary maheno antsika mihitsy maharaka ny vaovao rehetrarehetra ary dia mandray izany ihany koa moa zareo zany dia ry tonton Raexa any Amparafaravola izy dia efa nivahiny teto amintsika teto nilaza ny vaovao any Amparafaravola district any Amparafaravola ny tiantsika ambara amin'izany ao anatin'ny faritra Alotra Mangory dia kokoa ho an'ny tonton Raexa sy ny ekipa rehetrarehetra any ary ny vahoaka any Amparafaravola zay any Tambary any Tsaha manao ny asa samihafa ezaka amin'ny famokarana zany ao anatin'izay lafinjavatra ny fampandrosoana any amin'ny tontolo ambanivohitra izay. Fa tantely amam-bahona moa ny fiainana misy ny mahafinaritra misy ihany koa ny mangidy dia ho an'ny namana mpanao politika ho an'ny fanaovana politika moa zany nodimandry io maraina io ny namana Rakotondrina Odon Grégoire zay filohan'ny antoko Arorika zany fatatsika tsara zany antoko Arorika zany fa antoko tena nitolona ho an'izay hoe saranga hitovy zay ary nanana zay faneho-kevitra matetika izay ny namantsika Odon
tamin'ny fomba fanaovana politika ary tsy nitsitsy fitenenana ho any zany tombotsoany tandrazana zany satria sary-piara ny tandrazana izy ary nijoroana manokana nafatarana ny rehetra azy de niady am'ty resaka tany ity ary teo ihany koa ny resaka Ilzay Parsa satria dia niary niasakaiky tamin'ny antoko otrikafo izy sy ny filohan'izany dia toboklahy Rajoanandry Anjaka zany sy ireo namana maro be tao anatin'ny volana maromaro zay ny namana Odon no niady tao anatin'izay tsy fahasalamana izay ary zay moa no fandaran'Andriamanitra dia nodimandry izy io maraina io tetsy amin'ny hôpitaly be filatanana zany ary dia mamangy amin'ny fahoriana ho an'ny antoko Arorika ary mitondra ny teny fankahirezana ihany koa ho an'ny vady amanjanaky Odon zany ao anatin'izao andro mangidy izao tsaroana ny fiarahana satria nandritry ny ambapolo taonana no ny fandraisanay ho an'ny tenako manokana sy ny namana Odon dia nifandray akaiky mihitsy ary betsaka reo ady teto anivon'ny firenena ny arahana natao ny arahana nytolona ary nijoroana tamina faneho-kevitra sy tamina fiarahana tamina hetsika marobe zany zay lahatra dia manaiky izany tsika na dia mangidy ara zany fisarahana tany zany ary dia miezaka ny mampionina ihany koa ny tena satria dia namana akaiky no nandao izay no mahakasika izay fa ny tondratsika fanamariana alohan'ny andraisantsika ny solombavam-boaka ny Madagasikara vao vita tetsy amin'ny boriboritany fahenina de ho an'ny mpanaraka ny miara-manonja izany marobe ianareo no manaraka ny miara-manonja ary tombony ho isika teo dia ny fanarahantsika amin'ny alalan'ny radio zany misy moa ny famerenina miara-manonja rehefa ariva zany aoriana ny fampalalam-baovao ao amin'ny radio manomboka amin'ny fitora sy sasany alina any ary maraimbe anoany amin'ny telo maraina any de mbola misy ny famerenana ny miara-manonja zany ao anatin'ny page Facebook ny miara-manonja dia misy ihany koa ny inona moa zany ny resantsika azy hoe reo fizarana samy hafa ary maro be ny fizarana zany na ny partage ataotsika ny fandarana zay ataotsika ny partage zany dia ahafahan'ireo zay mety tsy afaka mijery amin'ny fotoana rehetra ijerevana zay kanefa tsika de manao zay partage zay mba ho hitan'ny rehetra zany ambony be ny partage ho an'ny pejin'ny satria dia manodidididina any amin'ny 500 sy 200 na 300 anoany ny partage zay ataotsika ary dia mahafinaritra zany rehetrarehetra izany na zany na tsy zany dia ankahirezina antsika zay manaraka ny miara-manonja satria dia misy miezaka mitsikilo koa ao anatin'izany miara-manonja izany de mitsikilo izy de milaza ho mpanohana ny fandarantsika izy ary makafy fa manao zay fanatsatsoana samy hafa izay ary dia manao lay fiteny sy mety ho faneho-kevitra ndraindray zay mahakivy amin'ny mpanaraka ny fandarantsika zava-misy aloha zany dia tsy de mivaky lohan'izany tsika rehetra fa tiana horesana amintsika hoe hitanay tsara reny adevitra reny fa mahafinaritra de hoe tsy miazira tsika tsy mireazira amina lafin-javatra ohatran'ireny satria matoatsika resy lahatra amin'ny fandarana miara-manonja ary mandany mega dia fatatsika zany fa dia lina isika ny page Facebook zany manara-maso ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy fa ny pitsikilo moa zany fantatra tsara reny de miezaka manatsatso dia mila mailontsika manoloana ny reny namana sadasada ireny zay mikendry manokana zany amin'ny hoe akivy ny mpanaraka fa marobe tsika aloha no manaraka ary zany rehetrarehetra zany de mba resahana hoe manara-maso an'ireny zay ary aza mieritreritra tsika fa tsy hita reny soratra soratatsika ireny tena hita somatsara izy ireny ary betsaka no zavatra azo raisina manoloana izany natao tsetsasetsa tsy atro zany rehetra izany satria dia mba ilaina ihany ny hitondrana teny tataky izay resaka zavatra maro be tokoa isika araka ny teniny Rina Rabe Mananjara teo tena raha-pirenena iresaka tsika ilay fivoriana tany MEDEF tany Frantsa momba ny MEDEF zany iresaka ihany koa tsika ny makasika indrindra ny fifandraisan'ny frantsay amin'ny Madagasikara iresaka ihany koa tsika ny etsika zay ataon'ireo diaspora RMDM any ivelany any resantsika izay rehefa aveo fa itodika ato amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara tsika Tontsoa Andriamampandry
Totsoandriamampandry izay fantatsika tsara moa zany fa dia efa avy ny tazona andraikitra ambony be izy teo anivon'ny tontolo ny fampianarana zany teo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ary fantatsika fa mpampianatra mpikariko izy ary mpikariko mpampianatra zay moa tsy afa-misaraka foana rehefa miresaka an'izay tsika no zany dia mbola adevitra mandeha am'izao fotoan'izao manjavozavo amin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny akapobeany mihitsy ny tontolo ny fampianarana sy ny fampidirana antsekoly ity betsaka ny fanontaniana mbe ao an-tsain'ny ray aman-dreny ary manahirana ihany koa ireo zaza malagasy mpianatra tsika moa dia voaingana no namaky ny tao anatin'ny lalaban'irenana amin'le hoe fampianarana maimaim-poana ho an'ny vahoaka amin'ny akapobeany zany ho an'ny mpianatra zany mahentsika ny fanazavana samihafa hoe inona lay droit d'entrée maimaim-poana resany io satria ny fitondram-panjakana dia miresaka an'izany hoe maimaim-poana zany ary manamafy mihitsy ny zany hoe fidirina maimaim-poana zany kanefa betsaka ny manjavozavo anatin'izay nametrantsika fanontaniana hoe ino ty caisse école ty satria misy an'izany nametrantsika fanontaniana ihany koa hoe mbola misy fandraisana anjara marobe ataon'ny ray aman-dren'ny mpianatra na ny FRAM zay efa somary nivanarana moa izy taty aoriana zany marobe zany kanefa mbola misy kirakiram-bola ihany mandeha eny anivony reny fampianarana reny dia mba ilaitsika no mahafantatra izay fanazavana izay zany avy amina tompon'andraikitra zay efa nanana zay andraikitra izay teo aloha ary mihitsika fa manana hambara amin'izay fa rehefa tafaradalana amintsika mbola ao anatin'ny adevitra mikasika ny etsika ataon'ireo diaspora malagasy any ivelany indrindrandrindra avy amin'ny fanoherana isika dia rariny sitsy ihany koa satria ilaina mare karazana feo marobe dia hoenotsika ihany koa ny feon'ny député Todsoa mahakasika an'ity etsika ataon'ireo diaspora RMDM any ivelany zany sy ny endriky ny fihetsiketsehana zay hijoroan'ireo malagasy monina ny ivelany zay mahita ny zava-misy eto Madagasikara hoe tsy ara-dalàna tsy ara-drariny ary mihoatra ny fefy zay no hijoroan'izy ireo député Todsoa zay ny zava-misy amin'ny akapobeany efa tonga dia nahafangariko tao zany le sady fanontaniana no fianona ihany koa ny hevitrao satria ianao dia tompon'andraikitra ambony tontolo ny fampianarana na izany naty zany tsy afaka misaraka ihany koa mpanao politika ianao misy ny hetsika lehibe samihafa ny ivelany ihany efa nandritry ny herinandro vitsivitsy izay dia verina zany député Todsoa hoe manakambara betsaka ianao miaraba tompoko miarabanao faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja na eto toerana zany na any ivelany ary mirary soa antsika rehetra ho ten'Andriamanitra ary ho ambinina amin'ny zavatra rehetra zay ho ataontsika amin'ny asa rehetra amin'ny adidy aman'andraikitra ao atokantrano araka ny voalazanao teo dia mahafinaritra mihitsy fa tena miakatra foana ny mpijery ny miara-manonja eto sy ny mpiaino ary araka ny voalazanao teo tsy hoe radio ihany izy ity no directa fa télévision na MBS rehefa natsaraina koa zao ny MBS rehetra rehefa tena hoe mivelatra isaky ny faritra tsiraray avy ny MBS amin'izao fotoana izao zay manaraka tsy tapaka antsika ary hitanao fa rehefa naizanaiza misy anao anaty elakelan-trano ianao na any an-tsaha ianao na ny ambony borao anao na mivarotra ianao eny ambony taxi borosy taxi be dia miara-manonja eto amintsika eto no enona ao anatin'izay ary akoatr'izay moa dia mbola mandeha Facebook mivantana izao miara-manonja izao ary dia aferimbentsika foana ny etsika eto dia hafa mihitsy satria akoatra ny hoe fitenenana ny zavatra tsy mety sy hijoroana dia tsika manome vahaolana foantsika satria firenena hikambanana le izy ary akoatr'izay dia manometsika ny fahalalana zay tokony fantatry ny mpitondra sy ny vahoaka mba tsy ho tompotrano mino ny vahoaka amin'ny resaka raharam-pirenena raha resaka politika io na sosialy io na anatin'izay ny fanabeazana na ny fahasalamana na ny toe-karena dia manana ny traikefa amin'izantsika ary manana ny fahaizana amin'izantsika ary osarentsika maimam-poana ho an'ny mpiara-belona amintsika zany fa zay miara-manonja azy miara-mirona daholotsika ho any amin'ny fampandrosoana ity firenena ity anankiroa ny fanontanianao teo zay mahakasika ny diaspora ndray
zay iatsika atao a ary ihany koa mahakasika ny resaka tontolo ny fampianarana diaspora angamba moa no teny ankofoy a efa nambelabetratra ihany isika teto tamin'ity herinandro ty a ny fomba fijery ary tsy mifanarafitra amin'izay ny fomba fijery koa satria matoa ny olona mihetsika any andafiny rika any a dia fantany reo malagasy ihany a fa misy zavatra tsy mandeha eto a satria mba malagasy ohatra antsika ry zareo a ary malagasy azy dia marary ny avany aty Madagasikara izy a marary nireo namany sy ny mpiara-belona satria tena mijaly sy mahonena ny vahoaka amin'izao a ny vidim-piainana miakatra rano tsy misy tena enjana filaharana rano eny aminay eny Ambohimanarina zao a de tena mbola tena mampalahelo faniry a fa amin'ny firy alina ny firy maraina milahatra ny olona amin'izany resaka rano zany a mbola tsy voavaha foana le olana hoe aiza le faiza mitantana amin'izany a ny ministra efa soloina impiry salama manolo akanjo manolo ministra fa de tsy mandeha amin'izay lohaniny foana zany a le resaka tena hoe filarana rano ty lany fotoana amin'ny filarana rano ny olona torimaso tsy ampy ny sakafo tsy zarizary a de manahirana ary fantatry ny namantsika any ivelany ny zavatra mahazo atsika eto Madagasikara ka zay ny joroany anaovan'ny fietsiketsehana zany a mba mitena an'izay zay tena hoe tsy fafalipony zay alaherin'ny ho atsika vahoaka zay monina eto Madagasikara zay rariny sy nisy izy a ry zareo reo zany a ny mpanohatra ny RMDM na manao an'izay manifestation zay a tena hoe malalaka izy amin'izay a ary hitantsika amin'ireny zany a ary isaorana manokana izy ireo mankahery azakivonareo fa izay dia miara mitepy fo amampanahy aminareo a ny malagasy eto an-tanindrazana amin'izay etsika ataonareo ary ny etsika ataony nge any tsy hoe mitondra pasa ry zareo na mitondra grenady izy na mitondra inona izy fa fietsiketsehana ampilaminana no ataony a mitondra banderole mitondra pancarte nefa de resaka reny no zavatra natao ao anatin'le izy fanendrikendrehana ny namantsika any hoe misy bomba any misy basy any anatsifirana de hitantsika moa zany amin'ny fanadidiny mamenatra angireny fa tsy hitondra ninona reo olona reo a fatanapolo no entana mba hevitra no aseho ao anatin'le izy a de areny zany de zavatra tena hoe mamenatra reny zany a satria samy malagasy atsika io averika any politika zany a tsy resaka tsy hoe olona miady fa ny hevitra nge miady fa n'izao fitondrana zao de efa tena hoe ny olona mihitsy no miady ary le solotenan'le fitondrana any Paris any a de mbola misetrasetra misotasota ao anatin'izay ianao nge teto efa tsisy ninona vita ny sorony ianao a de alefa andray ianao a de misotasota fa raha mafy ianao manina moa raha mijanona eto raha milaza azy tena hoe mazany ao anatin'le izy a de andotsika ifanihitra amin'ny vahoaka eto fa mataonao mitsoka any nge misy antony ao zavatra be tabe ny zavatra nataonao fantatra ny vahoaka ao zany ary ny vahoaka malala ny tantara ny mpitondra rehetra malala ny zavatra nataon'ny mpitondra ary tsy maty ao am-pon'ny vahoaka ny zavatra ratsy a nahazo azy ny zavatra tsy mety a natao azy mety tsy miteny ny vahoaka omaly androany fa rehefa teny izy raha pitso sy afaka pitso a de tsy ho zakatsika zany ary mbola veriko ihany fa tsisy maresy ny herim-bahoaka zany eto tany faniry tsisy maresy herim-bahoaka jerevo ny tolona rehetra zay natao teto Madagasikara na tany ivelany fa ny vahoaka rehefa hoe mitolona ny vahoaka rehefa herim-bahoaka amin'izay a no mitrotra ny vahoaka dia tato fa ny vahoaka no andray manjaka ary tsisy maresy a ny herim-bahoaka zay ka hoy izy hoe ny fiainana fandalovana ny fitondrana eo amin'ny fitondrana fandalovana tsisy maharitra mandrak'izay ianao fa alohantsika mba hifanaja hifampieno raha miteny reo diaspora ny ivelan'ireo a de mba inoko izy manana ny feoany zareo manana ny hevony zareo eto amin'ity fireneny ity de mba ino le hevony fa za sotasotaina izy etinareo efa misy sotasota any tanin'olona any koa nareo a mbola hisotasotako anataninareo any misy lalàna nge any ao anatin'le izy ary izay ho any manahirana fa manjary manaratsy endrika ny fitondrana malagasy le izy ary tsy mifitondrana ihany fa ny firenetsika mihitsy manaratsy endrika le sotasota zay ataontsika any ivelany any raha hitaka antsika misotasota mbola ao aleko ihany fa ny ivelany fetsika mbola manohy an'izay zay sotasota zay atao amin'ny namantsika malagasy zay raha amintsika zany ao anatin'le izy ka eto de mankahery amin'ny fijoroana zay ataonareo miara-manonja ny mpanohatra eto Madagasikara ny RMDM izay solom-bavim-boaka zay voafidy tao anatin'ny team dia mankahery antsika diaspora amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika ary
ny saina amaneritreritra dia miombona aminareo an-trano zany a amin'izay hoe fitiavana ny tanindrazana ary isaorany ianareo raha ny tena hoe singa faniry ny olona ny fiainana zany milamindamina koa ny fiainana noho ny fiainana antsika eto fa matory zareo tena hoe mitolona mirotsaka eny an-dalambe iny dia noho ny fitiavana antsika ary zay ny isaorana manokana anazy ireo zay tena hoe fitiavana antsika zay fitiavana ny tanindrazantsika ary ny tena fitiavana antsika manokana manaovan'ny zareo an'izay ary tokony hampaharezintsika izy mba mampahijoro ary itsika dia ao an-damosiny izy ireo miaraka amin'izy ireo zany amin'izay tolona zay manifestation zay ataondry zareo zay fanontenanao manaraka dia resaka tontolo ny fampianarana olana be misy te efa hianatra zao ny mpianatra amin'ny herinandro faniry ny tena moa dia mifanerasera amin'ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka miainao amin'ny vahoaka be da be na ny SMS azo na ihany koa ny appel zay azo resaka fitaovana ny mpianatra sahirana ny olona faniry tena sahirana amin'ny tsy fisimbolana tsy fampiny vola ny vidin'ny ny fitaovan'ny mpianatra midangana tena enjana ny écolazy eo an-daniny zay miantrany amin'ny école privé ary eo koa ny école publique ny sekoly mpanjakana zany tena korotana ambony ambany zany ao anatin'ilay izy io moa efa teneniko tamin'ny ataona hoe politika ny 0 ariary meboebo ny fitondrahana hoe politika ny 0 ariary natao dia tsy mandoa vola zany teny voalohany faniry tsy mety eo afaka 3 mois na rahana le teniko hoe asa midetadetaka aloha jereo voalohany ny any am-posy zay vao miteny an'izay fa politika ny 0 ariary ny apetraka hoe tsy mandoa vola ndray mandreny mpianatra amin'ny école publique nefa avy eo ohatrinona zany faniry ny aloha am'izany io tsy maintsy ray aman-dreny mpianatra amin'ny resaka frama tsy maintsy misy cotisation alohan'ny ray aman-dreny mpianatra ao anatin'izay satria mba matsiaro tompona ndraikitra izy ao anatin'izay fa le izy 3 mois dia tsy voafely izy dia avy eo hoe mandoa indray dia mandoa dia nataony eo pampana indray le cotisation ararotina le ray aman-dreny zao ny olana voalohany dia mbola petabe ny karamany maître frama tsy voaloha amin'izao fotoana zao mikorotana le izy io zao raha nanaraka ny tenako efa misy sosokevitra be mihitsy tamin'ireny tany amin'ny assemblée nationale reny tamin'ny volana oktobra tsy narahana izy zao vao mikoropaka ao anatin'le izy zay zany olana voalohany zany amin'izao fotoana zao ny vacation ny subvention ho an'ny mpampianatra firy volana tsy voaloha faniry misy amataonany ary amin'izao fotoana zao dia tsy mahagaga raha hoe mikomy tsy mety mitsara ny copie ny mpanalabaka ny mpampianatra ao anatin'izay satria tena tsy omenao ninina izy ny droany tsy omenao dia tsy mahagaga raha menimenina ny mpampianatra ao anatin'izay ny asa efa mafy ao anatin'izay izao koa zao dia hianatra zao ny mpianatra zay efa nyteny ary mbola mafisika eto le izy mba meo fanampiana ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny fidirana an-tsekoly io mbola verika nahazo vola be tsika 4 millions d'euros fanampiana tamin'ny amehana koa nge zao tamin'ny amehana amin'ny covid reny amehana koa satria efa tena mandohalika efa tena hoe mahantra ny ray aman-dreny mpianatra meo fanampiana izy makorela reny tsy fitiavana ny makorela akory sanatria omena ohatrinona izy fa zao ny ray aman-dreny zanakitsika meo vola ny ray aman-dreny mpianatra inona moa ny aporoeto makorela meo fitaovana izy ampianarina ny zanany zay indrindra amin'izao fotoana zao mbola miteny amin'izao satria nasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana zao io nge misy vola natokana ho an'izany jerevy zao reo bailleur reo atao iny reo mpamatsy vola reo rehefa ianao nge no miresaka am'ireo manome reo fa tsika tsy mahay resaka négociation mihitsy ao anatin'izany be da be anao ny afaka ifampiresahana ao anatin'izay jerevy zao le tenin'ny représentant ny UNICEF faniry mamenatra nge reny hoe ambany dia ambany ny faripaizan'ny zaza malagasy amin'izao ny kalitaon'ny fampianarana misy koa hoe vola tokony ho aloha io no mbola ho korofonitsika reny mbola ho resantsika eto reny hoe misy vola be mbola tokony aloha zany alohan'ny fanjakana honerana amin'ireny nataony mpamatsy vola reny zareo no ny tena an'izay olana lehibe zany zao io fidiran'ny mpianatra fa tsy manam-bola ny mpampianatra apio izy amin'ny fitaovana
nara-bola ho an'ray aman-dreny ny mpianatra manao antso avo satria tena sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fidirany zanany amin'izao fotoana zao manarak'izay koa faniry tena mikorotana efa herinandro latsaka amin'ny herinandro ny fidirana mikorotana mba manontany taletsekoly zao menimena daholo ny mpampianatra amin'izao fotoana zao satria miresaka amin'ny tena daholo ny akamaroan'ireo na ny école privé na ny école publique amin'izao fotoana zao eo amin'le fanalana baka amin'izao hoe série inona ihany no atao eo ny série A C D fa misy koa zao le L ny S ny OZ ao anatin'le izy no ampiarina efa firy andro sisa no hidiran'ny mpianatra efatra andro sisa amin'ny herinandro mbola tsisy zay hoe information omeny zay na zavatra officiel otenenina ny mpampianatra rehetra sy ny taletsekoly rehetra eto Madagasikara na ny sefisy koa na ny drainina hoe inona zany no ampiarina ao anatin'isa tena mikorotana le izy misy zany mbola hitazona le ACD ve de ahoana le série L S OZ le atao ao anatin'le izy ny école privé mbola tsy natsona koa amin'izao fotoana zao iresahana momba an'io efa firy andro sisa nefa zany tokony vao manomboka ny taom-pianarana de resahanao le izy tamin'ny 2020 de efa tokony resaka an'izay zao efa ho herinandro sisa de tsy fantatra hoe aiza zany no alen'ny zanakitsika amin'izao fotoana zao amin'ireo série be da be zay natao reo de ahoana ny fomba igerena an'ireo maika loatsika lasa tefy mantana le izy raha mivoaka le OZ zao anao le série vaovao aiza ny orientation scolaire rehefa afaka baka izy de anao inona reo tsisy an'le guide d'orientation kory zay natao tao anatin'le izy zay fa mba nametraka zany guide d'orientation zany tany amin'ny 6e hoe rehefa anala BPC le mpianatra de efa fantany hoe anao inona anala baka de nyravaina le izy de zao ndray sady ovaina zao hoe ovaina koa ny approche pédagogique ny fomba fampianarana ao anatin'ny herinandro anao mbola tsy fantatra hoe approche pédagogique inona no ampianarana fa optehana ve ty zaza malagasy ty mbola tsy fantatra ny hoe inona ny programme scolaire ho atao amin'ny zanaka malagasy ao anatin'ny herinandro tena mampanaza vonoana le zanam-bahoaka zanaka reo inga rehefa nareo any andafy daholo nareo mpitantany tena potika ary tadeo voapotika ny fampianarana de tsisy zavabanina eto amin'ity fireneny ty programme scolaire tsy fantatra amin'izao fotoana zao inona zany no atao le série nteneniko anao teo ahoana zany fomba andaminana an'ireo raha anao an'le série LSS OZ ianao aiza mpampianatra anao reo mpampianatra zao tsy ampy iza mpampianatra anao an'ireo tokony isy formation fanofanana atao hainy koa ho an'ny mpampianatra amin'ireo tsisy ngetra amin'izao de ahoana ary zany fomba fampianarana zany hoe fikajiana ny fampianarana eto Madagasikara zany fa tsy hoe manao ny ivelany de anao koa tsika de tsy maintsy atao le izy mila fotoana zany mila fanomanana zany mila préparation zany fa zao tsisy organisation mihitsy zany faniry amin'izao fotoana zao eo koa ny fanovanany organigramme eny anatinatena-potoana ao anatin'ny ministère ny éducation nationale tsisy décret mamaritra an'izany fa de ovaina tampoka fotsiny le izy de aiza ary zany oety tsisika izy ty fampianarana eto Madagasikara ty io amin'ny base io ny moteur du développement ny fampianarana amin'izao fotoana zao ny école privé rehetra eto Madagasikara jerevitsika ny école privé amin'izao de tena avahana mihitsy ahilikiliky nefa firy amanalina manetsiny ny zana-boaka ny école privé tsy mena manuel scolaire ary zareo efa nitabatapaiky foana io ny nanivon'ny assemblée io na eny amin'ny hainao manjery io na eny anivon'ny fiarahamonina io hoe omeo le izy école publique moa zany efa sahirana tsy hita zay ataonao anatin'le izy école privé koa mbola ahilikiliky ao raha misy zavatra tokony omena ao any amin'ny école publique de mba meo koa ny école privé fa zana-boaka mitovy reo ao anatin'izay zay zany ny anton'izay faniry mahatonga an'izay fikorotana an'izay de tsisy politika mazava hitondrana ny fanabeazana eto Madagasikara tamin'ny andronay zay nitantana nge de misy le PSE plan secteur de l'éducation tsisy navita politika zany te atao Madagasikara hatramin'ny fahaleovantena raha tsy izahay niaraka tamin'ireo acteur be da be zay isorana ny syndicat ny mpampianatra io mpampianatra pikarika io ny société civile io ny école privé rehetra niarana andinika an'io atsara ao io raha misy mety ataonareo fa za tonga de hoe zay nataony teo aloha de tsy mety daholo eo anatin'le izy sao zany reo manao zavatra tandrametaka de marary ny fampianarana amin'izao faniry akoatra ny tsy fampiny ny fitaovana ny fahasiarana ny ray aman-dreny ny fikorotanana
ayzay programme scolaire sy ny fomba fampianaran'izay a ny série betabe any amin'ny terminal zay nyresahako teo a tsy mazava ny vision zay hoentina ao amin'ity fampianarana ity a akoatra ny corruption ny recrutement zay tena tsy mety atya ministère fanabezana ka ny ministère-ny enseignement supérieur amin'ny recrutement io zay tena tsy mety akoatra zay rehetra zay a de jereo fa tena hoe marary tena mandohalika ny fampianarana amin'izao fotoana zao zay tsy any akeko ary tsy maintsy itenenako ao anatin'izay na misy sosikevitra maro fa de nareo mihaino fa ny action zéro zany ao anatin'izay ary zay zany anisany zavatra tokony resahana amin'izao fotoana zao satria amin'ny herinandro ny fidiran'ny mpianatra hoaiza ireo mpianatra ireo tsisy fanampiana tokony mena fanampiana ny école privée tokony misy subvention zay mandeha ampitombo io subvention io fa mena tsy mena zara fa misy apio ny direction nationale ny école privée afahany manampy reo école be dabe reo école privé be dabe reo zay efa ny tema miosata manokana ny mpampianatra rehetra eto Madagasikara zay ny angatahany izy reo satria nge tsy nivoaka ianao ingénieur tsy nivoaka ianao magistrat tsy nazo an'izao toerana ambony zao nareo isika rehetrarehetra raha tsy nisy ny mpampianatra hatrany amin'ny fotony hatrany amin'ny primaire any amin'ny EPP jerevo reo mpampianatra reo zay efa niady an'izay hoe miosata manokana ny mpampianatra eto Madagasikara akoatra zay de atsara ao le kalitao ny fampianarana io adapteo amin'ny zava-misy ny fomba fampianarana eto Madagasikara arakaraka ny faritra no anaovana an'izay fomba fampianarana zay inona zava-misy ao aminy afahany mitrandraka n'izany malala sy mitrandraka ny zava-misy ao aminy sy malala ny tantarany ataovy zay efa tato ny PSE nke zany zany zavatra teneniko zany fatifatraka mihitsy zany zay ataonareo hoe inona ihany ny nataonareo eto zay zany amin'ny akapobeany faniry io resaka fampianarana zay tiako tenenina io hoe jaly ny ray aman-dreny amin'izao tsy manam-bola misy subvention ny ray aman-dreny ny mpianatra rehetra zay ny vahaolana voalohany zany zay tiako tenenina eo koa miofanofanana ny mpampianatra rehetra ary atao tefo maika io fanaovana ny LCS sy ny OS io mila fotoana zany mila fanofanana be da be zany mila échange zany mila discussion zany ny fanaovana an'izany irana amin'ny école talent nationale ny école privée rehetra sy ny ray aman-dreny mpianatra sy ny acteur rehetra fa za maika fahatany isika ao anatin'izay miofanofanana daholo ny mpampianatra rehetra eto Madagasikara fa tena raison nataonareo dia tena hoe tena horendrika sika ary ny fahakiviana zay misy eo amin'ny mpampianatra rehetra zay ny taletsy akoly fa za miteny fa rehefa reo no mirotsaka an-dalambe aneo tsy fahadezerany ary maro anisy reo de tsy ho zakatsika teo amin'ny filetonana teo reo ngeto tady teo hoe na tamin'ny 1972 na taiza iza ny netombohan' zany ny tolona izany ka saina zao ke mba jerevo ny tontolo ny fampianarana fa reo zazo reo no hoavy ny firenetsika ary ny ray aman-dreny de tia mampianatsanaka daholo zao de apio ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny fampidirana ny zanany any an-tsekoly apio daholo reo tompon'andraikitra rehetra ny taletsekoly rehetrarehetra reo ny mpampianatra rehetra ary efa tsy misy izay politika nationale zay anatsarana ny fampianarana dia mandeha am'zay tsy tokony izy ny firenetsika raha ny année scolaire débuté Toutso amin'ity 1 sy 2 sy 2 sy 2 ity dia nambarany teo anivon'ny ministère zany fa hoe 2 volana indemiditra zay zany hoe no année scolaire amin'ity ary manomboka amin'ny voalohan'ny volana septembre zany fidirana fomba official zany antony nanairanao teo am'le hoe efatrandro io sisa zany de hiatrika an'izay fidirana amin'ny fomba official zay zany ho an'ny mpianatra zany io moa efa nisy nilay fidirana ho an'ireo mpiandraikitra eny anivon'ny établissement scolaire sy ireo mpampianatra zany fa tamin'ity volana aogositra ty nisy an'izay fa ny ray aman-dreny zany any amin'ny sehatra tsy miankana rehefa mba tia mpianajanaka izy de mba miezaka izy
manao zay mba tratry ny heriny de tsara mampafantatra zany fa ny droit samihafa de manodidina any amin'ny 40 na 44 000 ariary any ny droit zany am'izao fotoana izao hoe nenevon'ireny sekoly tsy miankina ireny ny écolazy de manodididina any amin'ny 20-30 000 hatrany amin'ny 40 000 ariary ny saram-pianarana isam-bolana zany na zany na tsy zany de miezaka ihany reo eo anivon'ny sekoly tsy miankina no miteny zany hoe zay de nanokatra varavarana fifampiresahana amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria raha malala zay fahasairanana zay dia misy zany ny fifampirarahana azo atao eo anivon'ireny établissement scolaire zay tsy miankina ireny sy ny ray aman-dreny mba hanamora n'lay fomba fandoavana io na droit zany na saram-pianarana satria ny sekoly tsy miankina ihany ko zay tena nambaranao teo hoe tena tsy mba mahazo an'izany subvention zany de mba miezaka nefa izy ireo hifampitsinjo amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany ny tamin'ny covid-19 tamin'ny eritaona député Todsoa dia ankilabao ny mpampianatra na teny amin'ny miankina amin'ny fanjakana indrindrandrindra moa zany de reo tsy miankina amin'ny fanjakana zany ary betsaka no tena hoe nitsokan-darana reo mpianatra zany satria teo aloha zany le hoe reraka niatrika an'le covid-19 tsy anasany akamarony de tsy afaka zany nampanoy an'le fianarana ho an'ireo mpianatra zany tena anivon'ny sekoly de zany no tena menomenona ny teny amin'ny sekoly tsy miankina hoe tena niena teny amin'ny 10 na 7 isanjato reo mpianatra zany zay niditra an-tsekoly zany no zay hoe olana izay kanefa de ohatrany hoe ambonambon-javatra ny amin'le sekoly tsy miankina io moa zany na le fanjakana ary moa tsy mahavita ity anivon'ny fanjakana zay fa député Todsoa misy an'le hoe anao kit scolaire ny averin'ny fanjakana manko de hoe anao kit scolaire ray tapitrisa izy zay nieritreretiny zany tamin'ny andro Flora Valmanina navita ny ohatran'izay raha ho any anivony zay fampianarana zay ka mba miandrandra ihany ko zany ny ety anivon'ilay tsy miankina hoe zay koa tompoko mba ajereo fa tena mijaly zahay tsy araka ny tokony izy rehetrarehetra izao zay zany mba hanampiana zay teny député Todsoa zay na zany na tsy zany andriamatoa solo mavam-baoaka tsy manapaka tena otoy an'izay mihitsy tamin'ny andro ny président Ravalomanana nahazo table daholo kit scolaire fiana ary tena maharitra ny cartable sy ny karazana mafy tsara ary tena hoe matianina no nanaovana an'izy ary akoatra zay dia misy ny cantine scolaire zay mihitsy tamin'ny andro ny Flora Valmanana de tena hoe misy zany tena hoe cantine scolaire zany any atsimo manao naiza naiza voky ny mpianatra ary kalitao ny fampianarana ny fomba fampianarana zany ny approche pédagogique sy natao de manaraka mihitsy ny zava misy tam'zany fotoana zany ary tena zao de iny de hitantsika tsy mandeha am'izay loany ary raha misy zavatra kely ary omeny mpamatsy vola ho an'ny fanjakana omena ny sekoly publique dia tsy mahazo le école privée fa zareo le izy de omeo l'école privée masahirana koa izy ireo anatin'izy ary zao ny tonga ty amiko zao ny tatitra fa hoe lazaina fa tsy mandoa vola ny any amin'ny sekoly mpanjakana fa ny vola aloha nge faniry zao de entre 60 000 ariary ka hatramin'ny 100 000 ariary farafa kely any amin'ny PP sy ny CEC mihoatra n'izany ny any amin'ny lycée de aiza zany ny fomba fandaminanareo zany akoatra ny fourniture scolaire io tena mazana be mihitsy de aiza ihany azaza vo tsara amin'le vahoaka sy le ray aman-dren'ny mpianatra le izy sy ny taletytsakolo rehetra hoe inona zany no lohany de ohatrinona le izy fa tsy vovainareo le izy ao amin'ny sasany 100 000 ariary 150 000 ariary nefa sisiko raha ihany de misy établissement samihafa de samihafa le vola aloha fa hoana le izy ty ary eto moa za faniry de manao raha ihany misaotra manokana reo dynamisation ny disika fahinana ny team zany de tamin'ny herinandro io zay nisy reo dynamisation zany fameloma maso zay mbola isaorako manokana zany ny fahavononana ary amin'ny asaboka ohatry zao de nanao hetsika voalohany ny mpitarika team ny foko team ao Ambatolampy Ambomanarina zay isaorako manokana fa noho zay fantatra ny mpitarika team zany ao amin'ny foko tany io Ambatolampy Ambomanarina hoe sahirana ny ray aman-dren'ny mpianatra dia nanao hetsika zareo zany amin'ny kit scolaire ho an'ny zanak'olona sahirana rehetra zay tena sahirana zany ao amin'ny foko tany Ambatolampy tena matetery zany ary mampietsi-po zany ary
ndresaka tamiko ry zareo tenteny hoe ahoana ho amin'ny fomba anomezanareo azy de hoe nomezana azy izy a de tsy mikambana tia marery fa ny zanaky ny olona rehetra zay anisan'ny tena sahirana ao am'le fokotany tsara be ao zany ary napetsi-polo izy faniry a satria zany tokony ananana zany hoe tsy manavakavaka fa nasahiranao na izy anao na iza de omena daholo sy sahirana ary mankahirana reo anateraka tsaka ny sandavana zay amin'ny asabotsy ary mankahiratsika mara-tanana rehetra koa amin'ny fokotany maro zay anao an'izay fa alohantsika miankina amin'ny heritsika ny tenatsika fandraisandraikitsika vahoaka fa raha andro ny firitona lava etotsika de ho sahirana fandraisandraikitra tahaka zany no tokony ataon'ny modely eran'ny Madagasikara zay le tena le hoe fokon'olona tokony rifanentantsika de zay mara-tanana de manome de mizara mpitiavana reo olona sahirana zay tokony azo an'izay ny fitondram-panjakana moa zany de président Marc Ravalomanana ny azy ny manahirana ny sainy sy zay déplacement ataon'ny président Ravalomanana ny mpanohatra zay manao hetsika eto an-tanindrazana hatramin'ny solombavambaoka zay manao tatitra zany ny azy no problemany hatramin'ny diaspora ny ivelany fa tsy lay resaka fiainany vaoaka amin'ny ankapobeny mihitsiny resaka mpiasam-panjakana ianao Andriamatoa solombavambaoka teo ny maro anisy ao anatin'izany mpiasam-panjakana zany de mipampianatra manaraka mipampianatra de mipiasa amin'ny fahasalamana ary ireo miaramila zany ao anatin'ny vondro tafika zany no mameno zany asa-panjakana izany akoatran'izay moa zany de ireo anivra départementa samihafa rehefa miresaka zay mpiasa-panjakana zay Andriamatoa député de lina kely ihany andraindray mandinika nyty fiainan'ny fireneny ity satria adihevitra be tato ato ny resaka volam-panjakana atety-bolam-panjakana hiasana sy manodidididina an'izay hoe mahoraka be misy kolokole nisy olona ondra ihany na sinsisa ohatrohatran'izany eo koa le hoe mbola tsy tafavoaka mivoly etsero ho an'ny any anivon'ireo fitsarana fanadina na le vacation itsy ny vacation an'ny mpitsara baccalauréat ihany fa ho an'ny mpitsara taty anivon'ny BEPC sy ny CP1Q de samy tapatapa mbola tsy nazo nisy fahatarana zany vacation zany dia reny rehetrarehetra moa zany de volam-panjakana daholo no misircule ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka Andriamatoa solombavambahoaka efa mahazatra moa zany mihaino anao foana ao anatin'le zara hay zara fahalalana de zay no anararotana an'izay plateau miaraka aminao androany zay zany hoe ahoana marina moa zany monsieur le député zany ny famolavolana tety-bolam-panjakana sy ny fandaniana zany ary indrindra ny fahamoana ny vola io ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana mety malina ny vahoaka zany satria resahana foana hoe volam-panjakana de zao zany zao misy nahorakoraka ndray faraparanteo nivon'izay hoe kitapom-bola panjakana izay tahirim-bolam-panjakana de ararotsika kely mba mahafantatra ny zava-misy manoloana izany mino fa afaka azavainao zany satria heverina fa tokony fantatry ny rehetra ihany koa ya misoranao am'izay fantany izay tokony ny vahoaka zay ary misy mpitondra fanjakana koa nge tsy main'izay procédure zay somary lafo zay raha ho velaberarika eto fa hofitiniko ary ataoko tsy resaka teknika be fa miteny foisy mazava ho azony rehetra zany ny fomba zay fantany zay hoe fomba ahoana ny fomba fanaovana sy famolavolana ny tety-bolam-panjakana sy ny fomba famoahana zay vola ao anatin'ny kitapom-bola panjakana zay zay le afantanao zay mihitsy le izy ny voalohany de misy rehefa tety-bolam-panjakana no resahana de tsy maintsy misy lalàna fe zany sy fipetrarahana zany ny voalohany ao anatin'izay ny teboka voalohany zany zay tokony atao ao anatin'izay dia tsy maintsy misy zany ny fivoriana lehibe zay mandinika ny resaka tety-bola zay le atao hoe conférence budgétaire io zany de rahana misolo-tenan'ny ministera tsirairay avy tsy avana fa ao daholo misy ny solo-tenan'ny faritra ary misy ihany koa ny solo-tenan'ny olom-boafidy amin'io zany dia misy ny adihevitra zay andinenina mazava zany ny tety-bola io de amaritana koa hoe inona no programan'asa rehetra zany zay ataon'ny ministera tsirairay avy zany amin'ny taona anankiray de manarak'izay koa dia amin'io koa no amaritana tsara hoe inona no ampiasaina ny vola mpanjakana
isaky ny ministera tsiraray avy de io zany a de misy fandravorana atao zany a ao anatin'izay misy atevitra lehibe zany eo atevitra be misy zany ao anatin'io de misy fandravorana zay atao zany ao anatin'io a ary MEF de ministère de l'économie sy ny finance zany a no mandravona an'io zany a arak'izay tapaky ny fivoriana lehibe io zany a de MEF no totompona ndraikitra am'izay izy zany no mandravona zany hoe izy no manao ny resaka coordination de misy ny fandravonana an'izay ny fomba fandravonana an'izay de efa misy logiciel ray zany a io logiciel io a de io a no andravonany ny MEF zany a sy nireo programme rehetra zany a zay tapaka ao anatin'izay ary ao anatin'izay a ny programme ny ministera tsirairay avy zany hoe miainga amin'io fandravonan'io zany a no anoratan'ny MEF ny ministère de l'économie sy ny finance ny volavolan-dalàna mife ny teti-bola mpanjakana zay zany a tokony ho hain'ny vahoaka tsara ary ho hainareo mpitondra zay tsy mahay zay ary tokony anaraka an'izay manarak'izay zany a de rehefa voasoratra mazava le volavolan'ny dalàna io a dia alefa am'izay izy a any amin'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres zany zay dia any rehefa ekendry zareo zany io rehefa isan'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres zay io vao afaka alefa eny anivon'ny antemera rotota zany hoe ny antemera pirenena sy ny antemera ndolona de rehefa tonga anitra izy io a de misy natao hoe vomera ny commission ny économie sy ny finance io vomera zany a no mandray azy voalohany a de io no mandinika tsara an'izay de mampiantso ny tompona ndraikitra ao anatin'ny ministère ny économie sy ny finance de manao fanamariana zay zavatra manjavozavo mantany hoe ahoana ny zona nanaovana tena misy adevitra be mihitsy ao a ao anatin'izay ary eto moa itetina anisany tsy tiavany ny solombavam-bahoaka miala tsiny indrindra fa solombavam-bahoaka rehetra io ary nisan'izany solombavam-bahoaka tima ny ministère ny finance za teo aloha zay ny esorina fa atsona tsy mety tonga mihitsy matahotra adevitra tsy fantako nanony tsy fahalalana ve sa noho ny inona ary indray mandeha vao mba tonga fa de valibiraigna nanao tao anatin'le izy ary avinavina mihitsy avinavina de tsy hay mihitsy hoe afina ve nataonao ary ny kritikena izy tao anatin'le izy a de avao moa ny SG foana no nefany a sy ny mpiara-miasa amin'ny SG ny lasa ministra zany a ao anatin'le izy mbola resantsika amin'ny manaraka iny fa any zany de misy adevitra be ny commission ny finance sy ny économie ary tena ko de anisany ao anatin'izay a de miadevitra be misy anatin'ireo technicien reo a ary andro vitsivitsy hoe maromaro misy nyresahana amby zareo a ary tsisy akitsitsy ao ary tena sarotiny misy ny solombavam-bahoaka rehetra tsy akanavaka ao a na izy na izy anatin'le commission a satria sarotiny solombavam-bahoaka ary zay ny fitana amin'ny vahoaka anay me miadevitra amin'ny resaka loi de finance amin'ny resaka teti-bola mpanjakana amin'ny lalàna ao anatin'izay rehefa afapo amin'izay ny ao anatina vomera ny commission sy ny finance zay vao alefa any amin'ny séance plénière zany a olona niny ny solombavam-bahoaka rehetra zany a izay a teti-bola mpanjakana zay zany raha fitiniko amin'ny teny foisy mazava le TFM atsika ny fomba zany a famolavolana ny teti-bola mpanjakana faniry le fantena faharoa teo indray a dia ozy ianao hoe ahoana ny fomba famoahana ray ny vola anaty kitapo-bola mpanjakana saripady koa io faniry fa misy lalàna koa mife izay famoahana ny vola anaty kitapo-bola mpanjakana fa tsy hoe zay tenao anazy de rofinao a de vola no arainao anatin'le izy fa misy io a lalàna manokana momba ny tsenam-bary mpanjakana na ny atao hoe marché public de io tsenam-bary mpanjakana io zany a dia manao zany io omena 30 andro ny ministère zany a anankiray zany a manao tolobidy anankiray de tsy maintsy manaraka an'izay zany ianao misy appel d'offre tsara zany io a de 30 andro zany a ny fifepotona anaovana an'izay a marché public zay zany a vao afaka mivoaka ny vola faniry ao anatin'izay tokony zay zany a arahana raha fitiniko foy a ny famoahana ny vola sy ny famolavolana ny teti-bola mpanjakana amin'ny akapobeany mino a fa voarain'ny vahoaka tsara zay a voarain'ny mpitondra zay mbola sadasada mamaritra n'le izy hoe inona le izy a ka zay zany ny fomba atao tsara tsy misy atao zany nefa tsika zao de gaga hoe misy vola tonga de hoe mivoaka tampoka ny kitapo-bola mpanjakana tsisy tsenam-bary mpanjakana natao tao anatin'le izy a de reny zany de fotana mafata reny ary saripady reny a amin'ny resaka gestion publique amin'ny resaka fitatana
mpanjakana zay nga mbafaniry ia no anazavaka anao zay amin'ny akabeny raha fitiniko fo izy ia naizanatra zany le resaka eo anivo ny kitapom-bola mpanjakana ihany ko satria rehefa miresaka kitapom-bola mpanjakana tsika andre matoa député zany de mazava ho azy resaka karama aloha zany ny tena ngeza be ahafantarany rehetra azy kitapom-bola mpanjakana de matetika eny anoany amin'ny le 20 anoany no matetika mivoaka ny karama fa mialohan'io ny fisotrondronono manodidina ty amin'ny le 18 aty ny fisotrondronono no mivoaka zany de reny vola zay sora-bola rehetrarehetra ao anatin'lay lalàna ireny de tsy hoe efa misy vatam-bola fa karohana ihany koa reny amin'ny alalan'ireo recouvrement be tabe zany zay tonga ka niany mba tiako antaniny satria eo am'izay resaka fantanimbola fanjakana zay koa misy an'le taux de régulation hoe zao pourcent aloha ny lanoina am'ty volany ty zao pourcent ndray ny am'ty io de ny eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny finance ndray mamaritra zay ka eo anivo le kitapom-bola mpanjakana zay ngamba andre matoa député raha misy azonao anazavana kely ihany ny am'le kirakiram-bola mivoaka sy miditra zany satria inona mahatonga an'izay fahatarana samy hafa sy ny sisa izay mba tsara ihany mba mahafantatra kely an'izay satria itsika koa de mbola misy ny trosa anatiny sy velany ihany koa mbola kirakiraina ao anatin'izay ka raha mba misy teny kely marina fa tsy teknika be le izy fa fomba tsotra ino moa fomba fanazavanao zay TFM teny fosy mazava andreva to député ya le zany amin'ny resaka ya budget de l'État de tsy misy natao hoe recette de misy natao hoe ya dépense ao anatin'le izy rehefa voafaritra demelo io ary io anatin'ny loi de finance initiale rehefa LFI ndresana de any amin'ny mois d'octobre zany no atao zay LFI zay rehefa LFR ndresanao de amin'ny mois de mai no resahana momba ny LFR efa voafaritra mazava anatin'le taona ao anatin'ny LFI nge faniry hoe zao avy ny dépense lanina ao anatin'ny ministère tsirairay avy de tokony tsisy misy retard ao anatin'le izy fa matoa zany nisy retard nisy zavatra hafahafa zay tao nisy tsy fahaizany mitantanao satria efa voasoratra daholo ny programme sy ny dépense rehetra zay tokony olanina zany eto amin'ity fireneny ty zao tena misy retard be misy zao na ny karama voavorazanao ny mpiasa mpanjakana ary tsy io koa fa na ny solombavam-boaka nge de ampilafilain'ireo mihitsy na ny kartakary bureau nefa manao an'le lalàna tena hoe tena ao anary ty fito raha ty fa sary zalaka sa nareo tena sa izy zay manao ny lalàna ndray malala ny antsipriany arabaky teny de tena tara zao mena taona solombavam-bahoaka zao na ny solotsolika ny solika zay tokony an'ny solombavam-bahoaka de tena tara apahany kely no azo de zao mbola tsy azo tara na resaka karama io le enda amin'ny te moa zany na zao de mbola tsy fantatra point d'interrogation ho an'ireo assistant parlementaire am'izao fa makaisa le volantsika ty de ny valina zay rehefa de noho ny tsy fahaiza mitantana zany hoe gouverner c'est prévoir tsy maintsy malana tokony anticipenao daholo zany rehetra zany rehefa voakajy daholo zany anatin'ny LFI sy ny LFR ary laninay zany ary io voasoratra daholo ao anatin'io budget de l'État daholo ny zavatra rehetrarehetra tokony tsy hivoana amin'io mihitsy ao anatin'izay ka zany tena mahagaga eto amin'ity fireneny ty hoe makaiza le vola ary ampiasaina aiza le izy zay zany mampetram-panontaniana ary tsy maintsy korofontsika zay ary tsy maintsy sarotiny am'izay ny vahoaka malagasy zay na fomeko an'le fahalalana zay fampitana fahalalana zay hoe tokony tsisy solombavam-bahoaka ihany no main'izay fa reo ministre raha antaninao an'izany faniry matony misy tamin'ity fitondrany ity sa manao ady hevitra na ny premier ministre ary de tena noho ny tsy fahalalana le izy sa na izy noho ny tsy fahalalana mihitsy na noho ny zavatra tena hoe misy zavatra fenonao fa zay mangataka fasafasy za zao de ministra finy efa nangatahako fasafasy hoe andaotsika iresaka fasafasy hitan'ny télé sy ny radio sy ny anao manjery any resaka politika publika fitantanam-panjakana ninona io raha resaka ny angovo io na ny fampianarana io na inona io jerefa ny an'ny andafy zany misy zany tena vonina tena hoe mahay débat zany vonanao débat fa misy atsika toke tena mitsoka ady hevitra na filohan'ny institution eto mitsoka ady hevitra ny olona tena mahay zany de mahay miady hevitra izy mahay miresaka ny tontolo rehetrarehetra izy
na ny tontolo fampianarana io na ny fahasalamana io na ny energia io na ny minina io nrehetrarehetra io tokony hainao zany efa invitena foana ngereo amin'ny ministra fa tena tsisy na nrery tsisy sa de mbola mangataka androany ry ministra vaovao andao mba hiady hevitrika tsisy hinana anareo nge eto ary tsy voatery eto amin'ny miara-manonja misy télé io vao ny télé TVM sy ny RNM any ngamba de hoe an'ny vahoaka io zay tsy menareo miteny mihitsy zay ny mpanohatra anatin'izy andao any no miteny raha ty amin'ny MBS nareo mety matahotra nareo raha ozy nareo hoe adao ny amin'ny viva fa nareo voninao any izahay na nitenako manokana anao volontaire mihitsy de asoforoan'ny androm-panjakana io resaka amiko na ministra farafaratsiny tantaotsika resaka ny politika fampandrosoana ny Madagasikara sy ministra tatanareo tantaotsika anao devitra de hoe tamin'ny vahoaka eo hoe ahoana fomba hitondranareo an'le ministera eo koa zay de mikritika anareo zay de manome sosikevitra tsara zany io matotsika tsy mandroso ohatr'izao tsy ampy le débat fa ny mpitondra am'izao mitsoka adevitra voalohany ny mpitondra am'izao de tsy makeny fotony miresaka amin'ny vahoaka satria mangedoditra de refagna anao izy avy ny ministra hatramin'izay ka hatramin'izao zara faharoa sy telo za solombavambahoaka ary de tsy fantako ny tarehy fa vao miresaka amiko za nge amin'ny ministra an'izao zay voagaga ay ve tsy mba hita mihitsy tsy hain'ny olona tsy mba makeny fotony tsy manatona ny vahoaka tsy mba miteny amin'ny hainao manjery maneho ny heviny de tsy mahagaga tsika raha miembotra ohatra an'izao ilaina ny adevitra ka andao tsika raha narina ty firenena ty tsika de andao mahaisy nareo mahay miadevitra menara miadevitra ao anatin'le izy fa ny adevitra de miteraka fampandrosoana avy amin'ny adevitra no misy ny marimaritresana ivoan'ny hevitra hitantanana ny mistera zay tantaninao ary afahanao mitondra ny firenena avy amin'ny adevitra no mivoaka ny vina sy ny tanjona hitantananao ny ty firenena ity ao anatin'izay de miantso androany ray miinvité ministra farafakena fa sao de SG no alefa fa tsy mety amina solombavambahoaka manambany ny asana solombavambahoaka za de ataotsika iresaka amin'ny fampandrosoana ty Madagasikara ty sy ny zavatra ho ataotsika no tokony ataonareo zany ary atoronareo ao anatin'le satria firenena ikamana andeha zay tsy tady ny toeranareo zay efa napetraka ny vahoaka teto ary asanay zany asanay no miteny anareo manitsy anareo ary manorana anareo mba hasoa ny firenetsika zay ngamba faniry makasitraka sasy foana iresaka amin'ny député Todsoa moa zany fa eo ihany koa ny fandaminana amin'ny fotoana sy ny hoe mbola maro ireo adidy amanandraikitra satria ny solombavambahoaka Todsoa ankoatra mahasolombavambahoaka azy de mpampianatra mpiariko isika ry mpiariko mpampianatra maro be ihany koa ireo zaza malagasy zay manao fikarohana samihafa manao ny mémoire samihafa de mbola anisany mijery mitsara manamarina ary miadevitra ny am'ireny ny solombavambahoaka Todsoa de eo koa ny raharahany antoko zay nresahany teo moa zany satria miazakazaka koa ny redynamisation rehefa navita zany ny boribory tamin'ny fahenina de midina ny fotony am'izay zany zany boribory tamin'ny fahenina zany ao anatin' zany ambobao ao anatin' zany mbobao tsy ao anatiny fa ao anatin'ny aterokiny andramena ny ampandrary ino moa ambodivoakely ambomanarina anosy vavaka ampandribe vavy raiky amin'ny telopolo izy raiky amin'ny telopolo oy tena ampandribe vavy fa tsy ampandridelahy ya ao anatin'izay ambaravarankazo keny de manao kokoa anareo rehetra manao kokoa anareo rehetra miaraka amin'ny député satsosika iresaka fa zay mamarina fotoana antsika député Todsoa ya de misy ora betsaka anao iafaniry ny avazivazy kely moa tsy maintsy atao any tsitrevatseva ary zay ny afantaran'ny olona tena hoe afantaran'ny olona za be vazivazy zay de misaotra manokana ny vahoaka ny Ambohimanarina zay mihaino ary mirary soa antsika raiky amin'ny telopolo iafoky tanitsika ary fantatro ny maharary anareo efa mitondra an'izany anivon'ny gouvernement ny tena koa ary tena miady mafy ho an'ny fahasarana anareo zay rehetra na ny fidy izy na ny tsy ny fidy fantatrareo koa ny asa sosialy zay mba hoeto koa anampinareo na tsy azany solombavambahoaka ary zay ny fototrafitrasa maro isak karazany akoatra ny volany tena manokana de misy an'le siady zay tantan'ny solombavambahoaka ao anatin'izay sy ny chef district ao anatin'izay ary misy koa ny partenariat zay ataon'ny tena zany am'ireo mpamatsy voly reo zay anao ny fototrafitrasa zany iny Ambohimanarina ary maromaro ny efa vita ary misy afoky tany hafa
zay tsy maintsy anaovantsika zany a fa miteniny sasany hoe maro ny efa vita fa zay mbola tsy nahavitana de ho avy ny anjaranareo a fa manapatapitra ny mandat mbola 2024 dia tsy maintsy hokitiatsika daholo a zany raika amin'ny telopolo iafoko tan'izay zany a ao Ambohimanarina ary mankahiratsika rehetra ary tsy ny Ambohimanarina satria député de Madagasikara ny tenako a fa nivoaka Madagasikara rehetra de mankahiratsika amin'ny fiainana zay ataotsika ao anatin'izay ary ny tena mahasomba voaka de mijoro foana miaro atsika ao anatin'izay ary kokoa manokana ihany koa ho an'ny mpianatra rehetra za faniry 13 taona zay no nampianarako teny amin'ny université zany isan'ny mpampianatra mpikaroka zandry indrindra efa tena manalikisa manitsy no nampianarako mivoaka ary faly be misy tena olona ambony miasa amin'ny Nations Unies misy efa taly généraly SG chef de région de mahafinaritra reny ary mahafaly ny mpampianatra hoe zany mpianatra ny tena ka tena tafiditra zany misy directeur maro any amin'ny ministère any ary gazika mahafinaritra fa hoe ahoana ramse de zay de efa mahafinaritra ny tena hoe mpianatra zany rehefa mba tafita ny mpianatra zay ny mahafaly indrindra any tenako any mpampianatra kokoa manokana ho anareo rehetra zay toka manalikisa no nampianariko tatao anatin'izay ary mirarosoatsika ary ny azoko tenena amintsika de zay fandratona ny fahalalana zay azonareo de hoeto amboan'ny tanindrazana izy anypoy ny firenena izy fa zay no tanjony zay no nampianarina anareo zay no tanjontsika zany de mba hoe mizara mahay mampipoantsika de manao zay asoa sy atsara ny firenetsika dia mankasitraka tompoko ary mirarosoa ho atsika rehetra dia hoela velona ny Madagasikara hoela velona ny miara-manonja iny ara de mankasitraka ny solombamboaka Todsoandriamampandry isika zay voafidy tetsy amin'ny boribory-tany fahenina ny vahiny teto amin'ny miara-manonja ary dia omendalana ny solombavamboaka atsika mbola hiatrika ny adidy amanandraikitra izy fa nanao ny zara fahalalana zara hay teto amintsika ary nitondra fanadidina samihafa ny solombavamboaka Todsoa tao anatin'izany resaka zany tokoa ny tena tokony ho fantatra ny hoe resaka volam-panjakana sy ny sisa ary zao fanontaniana apetraka zany zao de hoe manahoany reny fandanina ny volam-panjakana ireny am'izao fandehanana zay ataony eo anivon'ireo délégation ny fitondram-panjakana lasa any Paris any Frantsany am'izao fotoana izao zany rehetrarehetra izany mila fantaritsika raha ny mahazatra hatram'izay asana mbola voatazona ao anatin'ilay hoe fivoahana tony ihany koa le hoe misy indemnité eny mivoaka any manodidididina any amin'ny $300 any hoany ny indemnité ana fivoahana zany kanefa raha ny zavatra fantatra dia marobe ireo délégation zay lasa ny ivelany any hatramina mpanao gazety sy ny sisa dia noentina ny daholo ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ihany koa nentina ny daholo hatramin'ny nanaovana an'ireny fihetsiketsehana reny ihany koa tsy fantatsika hoe ny fampirevenana an'ireo diaspora ny fiaonana samihafa de mba maniry an'izany rehetra hoe mba tsara ho fantatra ihany ny amin'izay mety hoe fandaniana reny dia atao any ivelany reny satria dia mikakaika ny vahoaka am'izao fotoana izao volam-bahoaka reny fa tsy volan'ny mpitondra akory mikakaika ny vahoaka amin'ny fahasahiranan'ny firenena zay lalovana crise mihitsy am'izao fotoana izao crise ara-sosialy ara-économique ara-politique zany any zava-misy eto Madagasikara fa mba tokony nisy mangarahara ihany ny am'ilay fitantanana an'ireo volam-panjakana sy fandaniana an'ireo volam-panjakana zany tena andraikitry ny rehetra mila mahafantatra an'izany ary mila mangarahara ny mpitondra amin'teny hoe lay déplacement nataonay tam'ty volan'ty nakarianana de reto le izy de zao no andrasanao anatin'izay ilainy vahoaka zany satria izay le hoe politique de l'austérité na fitsitsina inona moa no nanatsarana amin'ny mety hoe lanonambe isaky ny tontaona teny amin'ny lampam-panjakana de mba hanaovantsika n'lay fitsitsina satria ny ovivaray matetika any anatin'ireny facture n'lay nahazo ny tsena ireny zany de vidina any hoany amin'ny 15 000 16 000 ariary de manefa ao anatin'izany le vahoaka malagasy ka zany rehetrarehetra zany hotsika tsara mba hanaovana zay inona moa zany amin'ny akapobe misy de hoe mangarahara izany fa
iresaka zavatra maromaro zay sy rina arabe mananjary eto fa eto aloha zany de mbola manamafy ho antsika zay ao anatin'zay tanora tiako Madagasikara izay zany ny fahavitriana hiatrika an'ilay hetsika lehibe rapitso zay miaro fampiofanana sy fizaram-baovao samihafa zany dia ao amin'ny QG Bel-Air no anatanterahana zany manomboka ny amin'ny 10 rano any fa mialohan'izay de efa afaka tonga reo tanora tiako Madagasikara amanjatony ny efa ny soratra anarana hiatrika an'izay fiofanana sy zara vaovao ho tanterahana rapitso zay ery amin'ny QG Bel-Air rapitso asabotsy fa 20 volana aogositra no anatanterahana zany eny amin'ny QG Bel-Air zany QG ny antoko tiako Madagasikara ka io zany dia hanaovana ihany zay fanamafisana ho an'ireo efa nisoratra anarana ho an'ireo na dia mbola tsy nisoratra anarana ary nefa ka liana am'zany dia atongava satria dia inona moa zany niezako anatin'izay de hoe mba hametraka an'izay fomba fanaovana politika amin'ny endriny vaovao zay ary zany foana napetraky ny antoko tiako Madagasikara hoe mametraka amin'ny fomba fanaovana politika mifanaraka amina foto-kevitra idéologie mazava zany ary rehefa matanjaka raha-poto-kevitra ny mpikambana ao anatin'ny antoko anankiray dia afaka tsara izy miatrika fitantanana anerinany na ny am'izay rehetra zay afahany mitatana ny fireneny io na amin'ny alalan'ny toerana fanendrena na amin'ny alalana maolom-boafidy zany fa eo ihany koa zay fametrahana ny zava-dehibe zay de hoe ny fampandraisana ndraikitra sahady ho an'ireo tanora hiatrika ny fomba fanaovana politika tena hoe politika madio correcta tsara mihitsy fa tsy politika politisiana zany sy politika manimba firenena zany ao anatin' zany adevitra fampiasana rapitso zany sy ny tena hoe tena famelombelomana ny fitiava-tanindrazana ao anatin'ny tanora tsara manao politika ary mahafinaritra zany fomba fanaovana politika ny fomba fanaovana politika no hitantanana ny firenena amin'ny akapobeana de rehefa mahay politika fa misy nge mahay politika fa tsy manao politika fa misy koa manao politika fa tsy mahay politika de tena rehefa mahay politika dia manao politika zany isika dia ao anatin'izay hoe tena zavatra amin'ny endriny tsara misy règle na fomba fanaovana politika zay tena tokony hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka sy ny firenena zany zavatra tokony hodiniantsika ohatrany hoe misy tsara feo fa maimira fa misy maimira nefa ratsy feo zay any amin'ny karaksa ny ahitana zany tetika any amin'ny karaoke rehefa after work na hoe aorinan'ny asa rina arabe mananjara de zay zany no anarana amin'ny tanora zay hoe aza miravoravo tanana eo anatrea amin'ny politika tena manova ny zavatra ratsy nataon'ny olona nanomboka 7 tsika io satria dia le resaka fomba fanaovana politika niezahana ny lotona atao anatin'ny sainy vahoaka malagasy atramina mpanao politika ara de nilezahana ny lotona sy no aratsiana de nefa rehefa mijery ny zava misy am'izao fotoan'izao tsika de hoe rehefa tsy ny mpanao politika no mitatana an'le firenena de zao fahampitehana zao no hitantsika zany tsy mpanao politika eny no mitatana ny firenena satria raha mpanao politika izy tsy ohatran'izao ny fomba hitantanana ny firenena fa tena mametraka mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe marina fa tsy zavatra ay hatrany avy any ekibondrenina fa mba misy kosa endrim-pampianarana endrika fandalovana zay atao anatin'izany fomba fanaovana politika zany rina arabe mananjara de mba hitahita am'le zavatra ataon'le olona le izy satria misy balizy be da be misy arifanina be da be ao anatin'izany fomba fanaovana politika zany zay nge lay resano anatin'le hoe maninona nasinna ny sata ho an'ny antoko politika maninona nasina ny la hoe resaka statut ohatra de l'opposition zany arifarina sy balizy daholo zany maninona nasina reo karazana androm-panjakana sy birao maleo tena samihafa mba ahatonga amin'ny mpanao politika zany hitandrina amin'ny zavatra fa nitsombany le fomba fanaovana politika taty aoriana ny 7 le izy de nentina hatrany amin'ny tanora ka tsy nitazaina ara-potikevitra intsony lay vahoaka sy lay tanora taty aoriana fa notazaina tamin'ny alalan'ny t-shirt tamin'ny alalan'ny lambahoany tamin'ny alalan'ny kaskety sy ny sisa de zao lasa ohatrany hoe tsy ambina amin-javatra sisa le fotikevitra fa hoe rehefa misy zavatra mandeha indrindraindrindra fifidianana rena arabe mananjara de faible le mpanao politika faible le mpilatsa-kofidiana rehefa tsy manana t-shirt sy ny sisa tsy mitondra an'le écran géant mandehandeha sy ny sisa nitetezana district reny fa tsy ohatran'izay le fomba fanaovana politika seho ivelany reny tsapatsika tsara fa tsisy an'ireny tompoko
tany aloha tany fa zao tena liana ny fanaovana politika le tanora tam'izany fotoana andrany ary tsika ny resaka matetika an'izany foana Rina Rabe Mananjara tetony amin'ny hoe reo mpanao politika dia mivolavolainy ny tao anatin'ny antoko politika nanana tanora mpanao politika ny PSD nanana tanora sampana mihitsy ny teo anivon'ny arema nanana an'izany ny teo anivon'ny na ny UNDD aza nanana an'izany tanora mpanao politika zany na ny AKFM na ny teo anivon'ny MFM sy ny sisa de tena nanana sampana de tena misy fikaonandohana adevitra mihitsy ny tam'izany de zay io ataon'ny antoko tiako Madagasikara io hoe raha te hamoaka ny firenena ao anatin'izany fampandrosoana zany de ny fampandraisana andraikitra ny tanora de n'izao de ampianarina iady hevitra ny antoko ny tanora ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ampianarina hitazona foto-kevitra ihany koa fa tsy andeha amina resaka fanatisma ampianarina ihany koa tena ametraka an'izany hoe ho tonga tompona andraikitra rapitso rafaka pitso ka inona lay aporo zany hoe efa nianatra lay tanora fa misy ihany koa le hoe fatanjahana matanjaka izy ara-potikevitra ara-politika izy dia tsy voarebireby na makasy na makaroa izy am'izay fotoana zany de adevitra lehibe ka ho any rehefa nysoratra anarana dia ara-pitso zany fotoana sabotsy mifakahita izy fitenena zay matetika sy ny hoe raha mbola misy liana any ambadika any ary tena manetsika andrehetra mihitsy dia tsy hoan'ny faritra Analamanga ihany rehefa miresaka Analamanga tsika Antananarivo renivohitra misy distrika enina dia ao anatin'izay ihany koa rehefa Analamanga dia Manjakandriana, Anjorobe, Akazobe, Andramasina, Atsimbrano, Avaradrano zay natao hoe Analamanga fa tsy ny faritra Analamanga irery ihany no atsoina anatin'izany fa na nivelana Analamanga araka liana ay Ambohidratrimo mbola ao anatin'ny Analamanga saika de so de bedin'ny député Mamy Rabendriny adinao ny aty aminay fa mbola ao anatin'izany Analamanga zany ny distrika Ambohidratrimo dia asaina koa zany reo avy am'ireo distrika maro zany zay liana ao anatin'izany resaka resako zany mbola ao koa Manjakandriana dia tongava daholo tsika mieza kely zany satria zava-dehibe zany fampiofanana izany mba tena hametraka fomba fanaovana politika matianina tsara isika arak'ilay tena fanaovana azy fa tsy lay fanaovana azy kototoa am'izao fotoana zao de lasa olona tsy malala ny fomba fanaovana politika olona taitaiboninahitra akafanjakana no manao an'le sehatra de lasa fangorona karena no betsaka ary fanitsahana lalàna zay ny zava-misy am'izao fotoana zao de miezaka tsika zany ho tonga am'izay Rina Rabe Mananjara. Ya marina mihitsy ny tenen'ny faniry satria ity politika ity mantsy lasa ohatrany hoe anarana ratsy le izy lasa hoe anarana ratsy le izy satria rehefa jerena ny zava-misy teto Madagasikara de raha ohatra hoe misy zavatra tsy metimety zao any tokantrano any any fianakaviana any na eo anivon'ny fiarahamonina de hoe be politika iny misy ambadika politika io ny ao an-tsaina am'izay fotoana zay de hoe politika hoe zavatra ratsy misy ambadika politika io zany hoe misy zavatra tsy milamina fa misy zavatra tetehana hafa mihitsy ho anambakana ny sasany satria raha zay zany jerena de lasa ohatrany hoe fitaovana entina manambaka sy fitaovana hoety manambotry ny mpiarabelona ny politika satria zay zany nefa ohatrany hoe nazatra an'le mpiaramonina teto Madagasikara nandritra ny fotoana maro rehefa tena jerena nefa tena atao hoe politika dia fikatsahana ny tsaratsara kokoa ny fikatsahana ny atao hoe mampandroso ny fiaramonina ary ny fiaramonina mitambatambatra no atao hoe firenena ka izay ohatrany hoe mahay miresaka zay hoe mahay mandahateny sinsisa de lasa hoe mpanao politika misy olona tsy trandraka mihitsy an'izany antsona hoe politika zany kanefa tapitapika eo ataontsika hoe par accident de lasa hoe any anaty atoko mamorona zao mamorona zatsy de lasa mitondra ny anarany ny antsona hoe mpanao politika izany nefa raha ny tena tokony izy tsy izay mihitsy no fandeha fa misy lalana tsy maintsy diaviny io tompoko izay vao tena tonga any amin'ny hoe tena hoe
fifehezana sy ny fiainana ao anatin'izany hoe politika tena izany, politika manakaiky vahoaka, politika mampandroso, politika mampisandratra ny firenena. Ary io zany raha hoan'ny tiako Madagasikara dia mazava tsara mihitsy zay hoe politika amin'ny tena izy, politika amin'ny tena dikany no ampiarina fa tsy araky ny eritreretin'ny sasany hoe rehefa hanao politika ianao dia andeha hanodikodina, rehefa hoe andeha hanao politika ianao dia andeha hanambaka ny mpiarabelona, fa politika marina sy politika mahitsy, politika mazava izay no ilaina. Ary io no tsy ampy eto Madagasikara, mba tsy tenenana hoe tsy misy, satria tena misy tokoa ny atoko zany zay tena hoe miezaka ao anatiny hoe tena fanaovana ny politika tena izay, fa tsy manao an'ilay politika tsy mampandroso araka ny fanazavana izay efa nentina lavabe teo zany. Ka ny tiako Madagasikara zany ao anatin'izao hoe fameloma maso zao na redynamisation dia ao anatiny izay tsara mihitsy, satria raha tsy misy izay hoe atoko politika toy ny tiako Madagasikara tena manao ny politika amin'ny tena izy dia tsy araky ny zay atenaina zany no zavatra misy eto Madagasikara, fa soa ihany fa mbola misy ny atoko politika tahaka n'ireny hoe tiako Madagasikara reny zany mba mandray ny andraikitra fa tsy avela ho apalahelo sy hoe tena fadiranovana tahaka an'izao ny firenena malagasy. Efa nisy moa ny firesahana teto momba ny hoe fifandraisantsika amin'ny any ivelany resaka la Frantsa zany moa zao tena malaza amin'izao fotoan'izao, dia hoe anahoana zany ny tena hoe ho vokatry ny dinika any Frantsa any. Nisy teo ny fampiresahan'ny mpitondra fanjakana malagasy tamin'ireo anivon'ireo patronat zany na ireo atao hoe tompona orinasa maro any Frantsa any dia fampiresahana no atao, fandresen-dahatra ny atao sy ny sisa, andrasan'ny malagasy ny tena hoe vokatra ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Fa eo ihany koa ny amin'ny hoe fionan'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay izany. Izy io dia raha ny beson maro akaiky anahoana ny vokatrao, inona no atao hoe horaisin'ny Madagasikara ao anatin'izany rehetrarehetra zany, mitazana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Fa raha ny zava-misy hatramin'izay aloha, zavatra nisy hatramin'izay zany dia mbola eo ihany manalokaloka eo ny ataontsika hoe politika ampanjanahana amin'ny lafiny miova endrika fotsiny. Marina fa hoe fanjanahantany tamin'ny endro mivantana no atao hoe ny farana tamin'ny 1970, fa raha ny hoe fahaleovan-tena ara-toe-karena zany aloha dia mbola manahirana no miteny an'izany. Manahirana miteny an'izany satria raha ny hoe zavatra iainantsika ankehitriny dia tsy arakarak'izay tena hoe faniriny ny taranaka malagasy no misy eo zany, satria hita eny antsefatsefany eny ihany ny atao hoe mbola tarazo na endrim-panjanahana amin'ny fisehoan'ny vaovao zany ankehitriny. Ka raha miresaka la France tsika ohatran'ny naberesaka mantsy zany tato anatin'ny andro vitsy zay hoe natazana n'izany antsoina hoe Nicolas Sarkozy zany tamin'ny resaka hoe fampidiniana amin'ny ara-toe-karena io, tsy amin'ny maha olona azy no resahana eto, tsy amin'ny maha olona azy mihitsy fa ny amin'ny hoe politika efa nataony sy ny zavatra efa niainana tany aloha tany zany ny rahana tamin'ny izany nga Nicolas Sarkozy zany fony izy mbola filoha frantsay dia izy moa nanana tantara be da be fa tsy dia hidirantsika zay tantarany ihany, fa ny fandraisany amin'ny Madagasikara no tiana horesahany eto. Fanontaniana dia hoe inona moa zany no mbola andrasan'ny Madagasikara amin'ny izany olona izany, raha toy izy ka ohatra hoe hiditra eo amin'ny resaka fandrarana ohatra, satria ny MEDEF isika dia hoe fitambaran'ireo mpandrara ngezalahy zany any Frantsa zany, dia inona no andrasana amin'izany satria to tazana tao zany izy tamin'ny fionana momban'izay tany Frantsa izay. Dia ny tsara homariana fotsiny dia ny hoe ny mpandrara tadiavin'ny Madagasikara, tompoko tadiavin'ny malagasy mpandrara vahiny dia mpandrara madio fo zay, ary mpandrara katsaka ny tombotsoany izy
fa mba jerena ihany ko ny tombontsoany malagasy raha hiditra any amina firenena anankiray mpandraraha vahiny dia tsy maintsy miaro ny tombontsoany izy ho resantsika eo momba ny sesela rehefa avy eo satria fomba fanaontsika eto ny mampita ny zavatra misy amina firenena anankiray sy ny zavatra misy eto amintsika le fiarovana ny maiziny tena mihitsy no tena atao lolarana aloha indrindraindrindra amin'itony resaka fandrarana itony. Raha mbola fony filoha-pirenena inga Nicolas Sarkozy filoha frantsay zany dia Andriamatoa Marc Ravalomanana no filoha-pirenena teto Madagasikara raha raintsika ny tamin'ny taona 2024 dia notendrena ny ambasadoro ny La Frantsa hiasa teto Madagasikara. Fa zany ambasadoro zany no fohy indrindra ny fotoana zay hoe nanatanterahany ny asany teto Madagasikara raha oharina tamin'ny ambasadoro hafa zany satria 2024 io olona io ny tonga teto inga Gildas Leledec dia 2024 ihany izy dia efa niala teto Madagasikara ary tamin'izay fotoana zay dia nafapana mihitsy andresaka satria ny filoha-pirenena malagasy Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izany fa tonga dia entitra hoe tsy mety io olona io tsy mety io olona io fa alefaso mody ary moa fa namafisany professeur James Rantsima raha vahiny teto amin'ny miara-manonja izy hoe ny filoha Marc Ravalomanana no any filoha pirenena malagasy sanandroaka ambasador ary tadidiko tsara mihitsy 14 juillet fetim-pirenena frantsay dia misy fanamarihana amin'izany tery ivandry tery ary rehefa nahazo an'izay fitenena an'izay zany ty ambasador ty Gildas Leledec hoe tsy afaka hiasa eto Madagasikara intsony izy misana an'izay hoe andraikitry ny ambasador frantsay zay dia rehefa nandray fitenenana izy tamin'io ilay fetim-pirenena frantsay io fa tena enjana ny vavana taony tao any moa mbola any ny archive ary dia afaka jerena zany fa tena nanao vavabe mihitsy zany olona izany fa taty amin'ny fitondrana malagasy kosa izay nisy olo tena ny fitondrana malagasy tamin'io 14 juillet 2008 io zany zay tamin'izay tadidiko tsara ny ministry ny raharaham-bahiny tamin'izany fotoana zany nandray fitenenana dia kalma tsara mihitsy tena hoe nampiseho ny maizy azy ny malagasy ny fiandrianam-pirenena malagasy zany ary tsy diso koa ny fitadiko fa tamin'ny voatonga teto zany io ambasador io tamin'izany dia ohatrany hoe tena hoe aneo tena fiara-miasa tsara mihitsy ka ohatrany hoe amintsika malagasy ohatrany hoe lasa fiatsaram-bela tsy fotsiny lasa fisehony ivelany zany kanefa rehefa tena nojerena l izy tonga dia nandray fepetra ny filoha Marc Ravalomanana tsy mety amin'ny Madagasikara io fa aleo alefa dia soloy dia nysoloana n'Andriamatoa Jean-Marc Satenie io zany ny ambasador vaopoana solo amin'ity le Gildas Leledec ty dia io le ambasador ny esoriny io moa zany lasa nisahana hafa fatany tsara Afrika zany Côte d'Ivoire zany zao fatany tsara mihitsy eo zany no tiatsika mafitsina hoe ity resaka fitiavatany razanyity re olona tsy vitany hoe tenitenenina fotsiny fa tsy maintsy aseho ilay izy zany no zavatra nitranga ary miteny moatsika teo hoe inga Nicolas Sarkozy raha izy zany zao tonga teto tamin'ilay fianianana nataony tamin'ny filoha pirenena ankehitriny zany dia efa tonga teto inga Nicolas Sarkozy fa tsy tonga teto izy nanao hoe fitsidiana ofisialy tamin'izy mbola filoha-pirenena frantsay fa ny filoha-pirenena frantsay nanao fitsidiana ofisialy teto zao nandritra ny fotoam-piasany le filoha dia farany teo zao i François Hollande inga Jacques Chirac ihany koa efa teto nandritra ny fotoana nitondra ny président Marc Ravalomanana dia i François Mitterrand efa tonga teto nandeha Concorde tamin'ny andron'ny amiraly Didier Ratsiraka dia ny tany aloha tany koa de Gaulle moa zany tamin'ireny fahaleovanteny reny efa tonga teto fa inga Sarkozy tsy nanao fitsidiana tamin'ny fomba ofisialy teto izy raha ohatra hoe tamin'ny fotoana mbola na filoha-pirenena frantsay ary izy dia be atotantaratasy be zany ka ny fahitana azy tao amin'iny le resaka hoe fionan'ny mpandraraha malagasy ny mpandraraha frantsay sy ny mpitondra malagasy iny dia mampametram-panontaniana tsy amin'ny maha-olona azy fa amin'le tantara sy amin'ny hoe zavatra efa
nataony zany misy raha-pitsarana zao le voaingana resaka hoe Betancourt resaka famatsim-bola tamin'ny propagande tena raha ny frantsay ary zay zany no atao hoe mba lesona tsara ho raisitsika indrindra ty amintsika tany mahantra tsy Madagasikara rery fa rehefa hoe tany sahirana sy tany mahantra fa rehefa hoe misy ny fizaram-pahefana mazava tsara fahefana mpanao lalàna fahefana amintsara fahefana mpanantanteraka dia mila atsaina amin'ny atsiprian zay sy ampiarina ka io zao nazo an'ika Sarkozy amin'ireny raha-pitsarana reny fa nga afaka moramora tsy afaka moramora mihitsy fa tena manao ny asany ny fitsarana any a Frantsa hoe ahoana sy ahoana moa zany no tena fandehan'le dossier fa tsy misy an'izany hoe zavatra ataotao mandeha fotsiny zany dia hitantsika zao reny nazo ny ramatoa faniriso zany tamin'le raha teo iny dia natao ny fanadiadiana dia aveo izy nalefa zavatra hoe mazava tsara zany no atao zany amin'ireny firenena matanjaka reny ka izany tokony ho alaitsika tahaka satria tsy afaka ny androso mihitsy tsika raha tsy mametraka tsara an'izay hoe politika mazava politika manakaiky vahoaka politika mandroso izay fa ny akoatra an'izay dia zavatra illusion fotsiny fisehosehoana ivelany fotsiny resaka hoe zavatra mampifalifaly fotsiny fa tsy le mahasoa zany no hoe tena katsahana ary somary iverena kely na manafaniry le momba n'ilay ambassador teo satria mbola eo zany ny atao hoe olona ny ivelany any raha raitsika zao hoe teratany frantsay tena mbola manana n'ilay toe-tsaina mpanjanahana ohatran'ny tamin'ny vanim-potoanan'ny colonisation mbola misy zany ary no amafisina teto hoe ireo sénateur ane ireo sénateur conservateur frantsay dia manitrikitrika mihitsy ny tsy amitsorany Frantsa any Îles Éparses io sénateur izy ireo zany hoe loolona ao a Frantsa ao dia ireo zany tena atao hoe tena grosse tête ao anatin'io zavatra io dia itsika manoloana an'izay fotoana izay ohatrany hoe eny fotsiny tsy tena hita hoe ahoana sy ahoana ny raisam-pirenena nefa amin'ny oraraha io efa ao an-damositsika eo dia anjaran'ny mpitondra eto Madagasikara zany no manamafy ny zavatra tsy maintsy atao raha miresaka hoe Îles Éparses sika tsy maintsy resaka hoe Frantsa dia tsy maintsy voaresaka io na tiitsika na tsy tiitsika ary io ho atao dridrangily foana io zavatra io satria rehefa atsika dia atsika le raharaha ka hitantsika amin'izany ilay fiainana ao anatin'izay hoe fifandraisana amin'ny la Frantsa izay le fomba fitantanana sy ny fomba fiarah-miasa ny tiany ho tenenao isika fa tsika tsy miresaka mihitsy hoe resaka olona fiainana manokana any tsy miditra amin'izany sika fa eo amin'ilay hoe politika mpiarah-miasa fa eo zany dia mila mahay tsara ny eto Madagasikara ary zany dia andraikitra mpitondra ny malagasy ho hoentina izy tarihana izy fa enao mpitondra zany no mahita hoe eto no afahana miaro an'ilay tombontsoam-pirenena ary tsika hoe fiandrianam-pirenena dia ampiaro ary ampiaro ilay hoe fiarovana fiandrianam-pirenena fa tsy zao olona rehetrarehetra zao dia hoe anao izay tiany atao aty amintsika ekena mihitsy hoe firenena mahantra Madagasikara ekena zany zava-misy eza fa na mahantra kosa ary sika dia manan-karena kosa sika amin'ny fahendrena manan-karentsika amin'ny resaka maizy antsika ary zay mahatonga ny firenena aziatika raha miresaka zao sika hoe karana ny sinoa zareo ane matoa mandroso be ohatran'izao mahay fanampy ary ny kolotsainana any koa ny maizy azy dia arovan'ny mafy raha makany Japon ianao zany japonais zany tena mikajy mihitsy zany ny maizy azy makany Inde ianao nisy tanàna anankiray moa efa mba nalehako ny tany eny tao amin'izany hoe tanàna ny Calcutta zany any ny tena be manitra ary ny asa tany Mère Teresa izay masera katolika fa miteny ianao fa zareo zany any aloha izy tena hoe miaina misy ny olona tena faran'izay manitra dia misy ny olona tontona misy manana fa rehefa mivoaka ao izy mankany amin'ny firenen-kafa dia mifamonjy izy ary mifanampy zany mila hoaitsika daholo zany rehetrarehetra zany mba ahafahantsika hoe ahoana moa zany na misavisana ny tontolo mba hoe mamirapiratra mba mitsaratsara kokoa ho amin'ny aniriana zany satria isika etotsika zao ry faniry eto efa
da hoe efa vokivoky taona tsy fantatra hoe firy taona zany hoe fa reo tara anakireo zany ny ankizy madinika reo mpianatra amin'ny EPP, reo mpianatra amin'ny CG, ny terminal, ny any amin'ny université, ahoana ny hoavin'izy ireo fa nalefantsika teto Barack Obama hoe tonga teo amin'ny fitondrana izy ao tsara fa rehefa niala teo izy sady ny antitra no fotsy daholo ny volony satria mitambesatra ao an-tsainy hoe ahoana no hoavin'ireto Amerikanina ireto. Ya tsika moa rehefa miresaka an'ity nga Nicolas Sarkozy ity marina Rina Rabe Mananjara tsy resaka mihitsy tsika am'izay mety ho vie privée any hoe rehefa filoham-pirenena izy de nisaraka tamin'ny vadiny de niaraka ny Carla Bruni sy ny sisa tsy ho resahantsika zany sy ny nanahoana ny efaran'izy Carla Bruni am'izao fotoana zao tsy any zany adevitsika fa lay manahirana ny sain'ny mpanara-baovao mihitsy de hoe ohatrany hoe misy zavatra manalokaloka vao nahita ny endriny ny olona satria raha nisy filoham-pirenena zany tena nanala baraka ny la Frantsa zany de ity Nicolas Sarkozy ity zay zany tena manahirana anatin'ilay raharaha de eo no mahatonga antsika hoe fa maninona lay fitondram-panjakana malagasy izy moa tsy azo sakanana zany indrindra ny filoham-pirenena hoe tena lasa nakafi na niondana kokoa tany an'ilay Sarkozy sy lay sarkozista zany le mpanaradia nga Sarkozy zany de mety hoe atotsombotsovy zany sy ny sisa tsy de tena hoe diratsika lala fa lay Sarkozy mihitsy ny resantsika satria raha nisy nge olona tena nanampy an'izany Sarkozy zany teo amin'ny fitondrany dia anisan'izany ny filohan'ny Libiana Omar El Kadhafi ary tena ny famatsimbola tamin'ny fifidianana zay niverena nga Sarkozy teo an'izany fanjakana zany dia nanampy betsaka amina million d'euros mihitsy i Kadhafi fa tsisy volana firy tateorina dia ninjehan'ny Sarkozy sy ny ekipany zany ny filoha Libiana ary zay lay fihetsiketsehany ngezabe tany Libye zay nikopakopahany la Frantsa niaraka amin'ny ekipany Sarkozy zany tany Benghazi sy ny sisa satria nisy toerana maromaro zany zay nanaovana zay fihetsiketsehana zay ary hatramin'ny farany mihitsy ara dia tofirindrareo mihitsy i Kadhafi am'izao fotoana zao de tena alahelo ny vahoaka Libiana mihitsy ny nambolena ady atrano tao anatin'izany Libye fatatsika tsara satria saika hametraka an'lay hoe gouvernement matanjaka aty Afrika i Kadhafi États-Unis d'Afrika zany hoe États-Unis ngeza be atanjaka aty Afrika zany no endrikeny zany hoe tsy de tena hoe zay moa le fanjakana fa mba hametraka an'le hoe matanjaka Afrika zay le tena tiany apetraka zany ary efa nanomboka mivoy izy zay hevitra zay hoe manomboka miara amin'ny tena antsika satria ny Libiana de ny pétrole matanjaka indrindra de zay no ezaka nitrandrahany tao 0 ariary reo izy koa tena tsy mandoa maimaiponany ny ino moa izy teo zany ny angovo any Libye tamin'ny fotoanandro ny Kadhafi na ny fidirana an-tsekoly zany dia maimaimpona ary ny anazy dia misy fiaraha-midinika tsara misy ny anazy manomboka any amin'ny commune any amin'ny fokotany any amin'ny commune ny quartier sy ny rehetrarehetra de ny hevitra avy any amin'ireny no entin'ny solombavam-bahoaka sy ireo minisitra atao anatin'ny gouvernement manatanteraka ny asan'ny Rina Rabe Mananjara ary fatatsika tsara zany tany Libye zany fa rehefa manao déplacement na fivoahana ny filoha Libiana de inona ny zavatra ataon'ny filoha Libiana manana ny fiaramanidina manokana izy ary dia ny sakafo rehetrarehetra dia efa voaomanao anatin'izany ary amina taonina ny sakafo entinao anatin'izany fiaramanidina zany petraka any anaty tente izy fa tsy any anaty hôtely tsy anaty hôtely izy dia manana mpiandry izy dia ny anazy sady misy lehilahy moa misy vehivavy mpiandry azy misy mpitsabo manokana izy de mitondra famomezana amina firenena anankiray izy rehefa tonga ary de tena hoe zao no aporo zay hoentinay amina firenena zay alehan'izany filoha Libiana tamin'izany fotoana androany ary tena zay rehetra nanana olana taty Afrika dia saika ny azakazaka tany amin'ny Kadhafi daholo hoe tena zao ny problème anay zao ny zava-misy anatin'ny firenenay de manohana foana zany le firenena Libiana satria inona le izy manana ambom-bavy izy ary haindrareo no mitatana an'le reny nampandroso ny vahoakany ary tsisy nahitana zany mahatra zany tany Kadhafi satria natanjaka ny fiarikaren'ny Kadhafi nitovitovy tamin'ny Algérie taty amin'ny Bouteflika
lay any Kadhafi tamin'izany fotoanany zany nitovitovy ihany ko fa betsaka moa ny fanenjehana ny Hosni Moubarak tany Egypte tany zany fa saika nitovitovy amin'izany lay fiainana Rina Rabemananjara tena tsy niafiafy mihitsy tamina resaka hoe toe-karena zany izy sy nampirevahoaka le filoha libiana fa zao rehefa azo ny Sarkozy izy azo ny ilaina dia ampotehany amin'izay Kadhafi asa inona dika zay satria betsaka moa ny adefitra tao anatin'izay hoe bon mety nanahirana azy le deal mifanaovana tamin'ny Kadhafi tamin'ny fotoanandro zay de mety niditra tao anatin'izay raharaha zay izy ary alahelo ny famille Kadhafi zany efa niresaka an'izany ny rahalahy ny Kadhafi hoe nomenay famatsimbola i Sarkozy ary zay le mbola révolution ngezabe atao vahoaka libiana amin'izao fotoana zao manosika ny zanaka Kadhafi haka fahefana ary efa niteny mihitsy ny zanaka Kadhafi hoe zay indray aloha de tsy amela amin'izao amin'ity raharaha ty satria tena fantatray hoe iza ny namotika ny Libia iza namotika ny rainay tao anatin'izany raharaha zany tantara mbola mipetraka zany ary nahasorena vahoaka frantsay le fihetsika Sarkozy tao anatin'izany fantatsika ihany koa nisy koa vakambola zay nataony Nicolas Sarkozy tamin'ny Betancourt Liane Betancourt lay mpanefoe frantsay io tompony L'Oréal sy ireo karazana fanaovana resaka inona mo resaka beauté ty tsara tare fangaro amina resaka inona mo zany tiako tenenina amin'izany produit cosmétique sa inona mo zany ohatrohatran'izay le izy fa tena mpanan-karena mpanefoe fa nampisaviritaka amin'ny famille Betancourt mihitsy zany ary etriny hoe nisy scandale mihitsy ny amin'ny fanampiana manokana ny tinga Sarkozy ity ary niteraka olana teo anivon'ny fitondram-panjakana frantsay zany hoe nisy zay faveur manokana zay zany de nampifangaro an'izay raharaha zay ary farany teo de hitantsika tsara ny raharaha zay ekotina ataony Kadhafi tamin'ny fotoanandrony dia nahazo ny sazy 3 taona ary tao anatin'ny 3 taona io zany dia ny 1 an d'emprisonnement ferme filoham-pirenena ngadra zany ity Sarkozy ity tena mpanao corruption ary ratsy fitondran-tena zany Kadhafi zany Nicolas Sarkozy zany de zay ny antony mahatonga atsika hoe izy ny miazakazaka tonga teto Madagasikara rehefa natao lay investiture n'lay filoha malagasy hitatsika zany vaovao zany raha ohatra ka afaka averinamana teknisiana moa zany sara dia izy ihany koa zany io miezaka foana io zany ny ekipany reo Sarkozysta zany zay niaraka tamin'izany zay niezaka mifanakaiky amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de iny moa io zany mipotra tao anatin'le MEDEF lay endrika zay Sarkozy zay zany de tsy hoe endrika tena hoe inona moa zany hoe mendrika sy manimo zany mampalahelo na ny fomba filaharana any menatra ny olona milahatra ny Sarkozy satria la réputation en Sarkozy mihitsy zany tena problème zany satria zay nisy ditanany de sahirana leo tao aorina satria na ny frantsay ara zany de nanana fanenenana mihitsy na tonga antinga Sarkozy ity ho filoham-pirenena zany ministra nge izy taty amin'ny antany de taty am'vola de tonga tao amin'izany toerany zany hoe nisy famolavolana ihany ny frantsay fa ny olana ao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe nanahirana ny frantsay ny nijery le sara satria saika le république lay frantsay mihitsy zany no sahirana tao anatin'le hoe misy an'ity nga Sarkozy ity de taorinan'iny saika nanao kely an'lay adalan Sarkozy François Hollande saika fa sahirana ihany koa François Hollande vao navita mandany de ty zany mba misy an'ty Emmanuel Macron ty fa Emmanuel Macron moa zany miezaka ihany zany stabiliser an'le situation zay nananganana an'le en mars zany sady nikitehany levitry ny tato-kavy nikitehany levitry ny tato-kavanana fa zany hoe le akavanana antiako tenenina zany tsy le akavanana le front be le any Jean-Marie Le Pen zay antarity Marine Le Pen tsy zay le izy fa le antoko zay resahantsika zay na taty amin'ny socialiste zany na taty an'lay ny ara-dalana ny ekipa Sarkozy teo aloha zany de nysotomy daholo ny hevitra sy ny olona tamin'ireo de nanangana an'ity front anankiray ngezabe ty izy le hoe en mars zany de io aloha zany mba miéquilibré mba voatazona amin'io izy malgré hoe misy any ny hetsika be ataony reto gilet jaune ireto fa
tsy navita ninina moa zany le gilet jaune na de navita mouvement marobe ara isaka sabotsy tany Frantsa maninona tsika no miresaka an'izany de tsotra fotsiny ny hoe lay zavatra le diatanan'le Sarkozy teto Madagasikara namotika an'lay Madagasikara sy le firenena malagasy dia tsy tokony ho avelavela fotsiny am'izao zany rehetrarehetra any ary zay le fasahin'Andriamatoa Marc Ravalomanana efa nafantatra hoe zao le situation de mipetahany Gildas Lelidaiky le niteneninao teo satria zay zoan'le firenena anankiray koa rehefa mandray ambassadeur izy de mila fatarin'le firenena aloha hoe izy olo io zay indrindra de zay le hoe nanalitra ny taratasy izay fakatoavana zany hoe hiasa aminatin'le firenena anankiray fa matompo président nametraka tamin'izany hoe tsy mety io de efa fatapata ny zavatra mitranga satria anisan'ny pion Sarkozy napetraka teto Madagasikara anapotika de ino mo tsy navelan'ny ekipa Sarkozy zany raha tsy niongana ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana taty am 7 zany daholo le tantara zany tsara ho fatatsika vahoaka malagasy zany fa tiako misy ray tiako misy anankiray fanampy zay ino moa zany efa anisan'ilay le hoe Gildas Lelidaiky iny le nisorona teto ambassadeur ny Frantsa teto Madagasikara zay 2008 izy nitonga teto de 2008 koa izy de efa lasa fa nisy koa fotoana zay ataontsika hoe tsara fatatsika ihany satria mety misy ny manadinidinina mety misy koa ny tsy mahalala fa inga Nicolas Sarkozy io de fa ny famaly mafy mihitsy tamin'ny président Marc Ravalomanana tany ivelany tany famaly mafy mihitsy inona ny anton'ilay ny famaliana dia isy fivoriana iraisam-pirenena hoe ho totsaina eto Madagasikara zany hoe candidat zany Madagasikara andray an'le fivoriana iraisam-pirenena dia inga Sarkozy tamin'izay fotoan'izay tonga de niteny mihitsy ahoana no atao any Madagasikara izany fivoriana zany fa alao atao any toerakafa any amina firenena hafa izany ny tena ao ambadiky ny toetsain'inga Sarkozy tamin'izay dia alao tonga de tsorona mihitsy hoe tsy hoe Madagasikara fa tonga de hoe tonga de président Ravalomanana mihitsy ary tamin'izay président Ravalomanana nanenjana io moa le tenen'ny président Marc Ravalomanana hoe aza mba matao abaza zany zay aza mba matao abaza rehefa manana marina ianao sy manana fotokevitra hijoroana de mijoro amin'izay ary izay zany no tena hoe mba mila alaitahaka zay toetra ny président Marc Ravalomanana tsy hoe fandokavana zany na hoe inona fa zay mihitsy le tena izy fa tonga de nenjany ny président Marc Ravalomanana nga Sarkozy tamin'io fotoana io ary nisy famaliana mafy mihitsy nalefa lay latsabato zany hoe iza ihany le firenena ndray an'lay fivoriana raisam-pirenena dia Madagasikara no nandray an'le izy zany mba tiatsika ho fantatra zany hoe tamin'izany de efa nisy ny atao hoe zavatra efa nanahirana tamin'ity resaka Nicolas Sarkozy ity amin'izao fotoana zao zany ny mpitondra eto amintsika ny mpitondra firenena eto Madagasikara de io izy io nga Nicolas Sarkozy zany ny zavatra efa nisy dia anjaran'ny mpitondra zany no atao hoe mandray zay ho raisiny aloha zany fa ny zava-misy de izay tsisy idiratsika zany fa ny mpitondra zany zao no eo manao face à face sy hoe miaraka mifampidinika nga Sarkozy sy sarkozista sy rehetrarehetra miaraka aminy any ka dia atao hoe fanapahan-kevitra any ny mpitondra malagasy ny hotoyan'ny raha anazy zay fa zao kosa ny vahoaka malagasy kosa matoa ampahafantarina zany zavatra rehetrarehetra zany dia sarotiny amin'ny Madagasikara zay foana le izy sarotiny satria tsy andrianina rery Madagasikara na andrianina rery fa atsika menakavy ity Madagasikara ity mbola mety anoy kely ianao satria somary tapahakely satria tonga tao an-tsaiko zay resaka momba an'izay le hoe fifamaliana teo amin'ny nga Marc Ravalomanana Sarkozy zay tamin'ny fotoanandro lay fomba fijoroantsika zany tena mila mampitandrina be satria eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Rina Rabe Mananjara ho antsika mpieno mpijery mpanaraka dia misy dikany daholo ny fiatsika zay le resaka hoe diplomasia zany inona ny vava avoaka resahantsika amina toerana aiza sy firenena aiza manahoana ny fomba fijorontsika amina olona anankiray satria ny filoha de mitaratra foana amin'izay hoe himaza n'ilay firenena izay firenena malagasy io zany sy Madagasikara
miaro ny fiandroana n'lay firenena le maharepoblika n'le firenena zany de zay zany tsy maintsy tandremana be mihitsy ny hoe ny fisinga Sarkozy ao anatin'lay rara zay tsy afaka misakana io zany tsika satria anjarany iny miditra anatin'izy fa mampanany ihany zany ny am'le hoe olona maloto olona tsy mahatanana mametraka tantara be casserole izany no ilahatra amintsika zany de izy tsika hoe zany zavatra zany dia anisany mampanany be igny ihany ho an'le hoavin'le firenena anankiray satria aty Afrika zany de tsy sa mametraka ny tongony aty Afrika aty nga Sarkozy satria de ny fipoahan'lay hetsika rehetrarehetra taty Afrika zany indrindra taty amin'ny Arabo taty de tao ohatran'izany nge io resaka Liban io Liban zay mbola tsy mety milamina am'izao fotoana zao Beyrouth de anisany tena namarany Sarkozy sy ny ekipa mihitsiny zany nakorotany tao tsika tsy te mbola iresaka ny Hezbollah sy ny sisa mbola adevitra azo zany fa rehefa azotsika resahany zany de resahana amin'ny fotoana hoe aiza no angla hitondrana an'izany resaka zany fa matoatsika amin'ny tena hoe nakorotany tany am'le firenena zay nahazo ny tombontsoa zay nahazo ny ary sahirana ny mpandimby any Sarkozy taty aoriana satria aiza moa ny iaingan'le firenena frantsay de ny firenena frantsay de metehatra amreto zanatany teo aloha reto amreto zay firenena zay azo lazaina hoe tena manaiky azy reo de any izy no mitsetsitra zavatra hitatsika eto Madagasikara anie zany tompoko lasy tompoko vavy tsy zavatra foroniny zany fa hitatsika eto Madagasikara hoe aiza ny secteur stratégique rehetrarehetra tsy tazominy frantsay am'izao fotoana zao de mazava be raha miresaka banky ianao de fa zany zava-misy miresaka mine ianao teo ampelatana amin'ny frantsay nge io resaka mine io ary fatatsika tsara zany na ny lalàna ara de mbola tsy mety avavaoka ny code minier ny resaka fiarina rehetra hatrany amina resaka communication de eo apelatanan'izy daholo am'izao fotoana zao ny resaka pétrole eo apelatanan'izy daholo am'izao fotoana zao ninona zay resahantsika rehetrarehetra eo apelatanan'izany hoe frantsay zany de zany mahatonga atsika am'teny hoe misy zavatra ihany mila diniana lalina zao raha izao fa manjary le tena tombony hositrahany malagasy lasa tsisy trahantsika tsony Rina Rabe Mananjara fa ny hafa no misitraka azy de azagatsika raha ohatra ka mba misy nationaliste sy patriote mijoro kosa satria inona ny anton'izay sary-piaro amin'ity Madagasikara ity vao malitsika no resaka teto hoe tena tsy par accident raha ngany nahatongavantsika teto Madagasikara fa raha par accident nahatongavantsika teto Madagasikara de isika hoe mametsiny ny zanaharitsika fa matoatsika napetrany teto amin'ity Madagasikara ity de isika hoe eto zany mendrika ho atsika zany de sary-piarotsika miady ho an'lay hoavin'le nosy tsikisika ary maninona tsika niendaka atao anatin'le Gondwana le tena tanàna ngeza be erako zao tontolo zao tafendaka ataotsika de nahazo an'le nosy le Madagasikara de 700 kilometatra eo ny elanelany amin'ny Afrika Atsimo Mozambique de ozy tsika hoe mahatommy trango zany rehetrarehetra zany de misy dikan'zany satria tsika raha vao miresaka Madagasikara de hoe vao maraina io manko le vazivazy atoka manolona foana Rina Rabe Mananjara vao maraintsika de mamany na valandrano eo ambonin'ny volamena ny safira sy ndrehetrarehetra sy ao ambanin'ny tantsika ao feno an'zany eo ambanin'ny tantsika ao ny fiainatsika isan'andro rivotra tsara tareo azy tsika io ny any anaty ala hoe bois de rose bois de penne palissandre natso isisy tsisy manana nge zany raha tsy eto Madagasikara de mody asisina n'tony cité sto moa zany de ahafahana hoe zareo no miaro an'izao tsika koa moa niditra tamin'izany fanarahany zany de lasa tsy miary am'le arena tsika fa koa rehefa tonga le teteza mita de tonga de vaky balle ny famotehana ny arem-pirenena tamin'izany fotoana andro zany raha miresaka ranomasina indray tsika de inona ny tsy ananatsika orrozy izy tsika resaka langouste zavatra maro be manjaranga zany fa firy avaoka malagasy mba mihinana langouste manjange zany langouste avy amin'ny Fort Dauphin zany Sainte Marie koa misy langouste makamba sy ny sisa ny trondro zay ao anatin'izany tena arena ngeza be ho amin'ny malagasy zay ny tsika tenenina hoe tena tsy par accident na tonga atsika ka rehefa tsy par accident tsika de mila sary-piaro amin'ity firenetsika ity isika ary mila mijoro de zao zavatra tsy eketsika zao itenenantsika zao
zay mahasamy hafantsika mihitsy ny amin'ny zavatra ataontsika eto ihany koa ny antsika information éducation analyse de la situation de miresaka foantsika ny zavatra tany aloha sy ny zavatra kehitriny fa tsy manao tatasika akorontsika tsy zay tsika fa information éducation analyse de la situation ny zavatra ataontsika eto amin'ity miara-manonja ty de mampisokatra ny rehetrarehetra ao anatin'izany matotsika ohatra hoe mihaino an'ny député Tojoa inona natao hoe famoahana famolavolana volam-panjakana sy ny fandaniana ny volam-panjakana sy ny resaka kitapom-bolam-panjakana tokony fantatsika vaoaka zany asa mpitondro zany fa zao ao anatin'ny mpitondra ihany koa ny solomavam-boaka de mampafantatra amintsika inona natao hoe administration publique de ampianariny zany resahany zany satria misy zavatra be da be le politika ny sombany reto fitondrana am'izao fotoana zao io tena ezahantsika tena mamerina azy amin'ny lohany io tena mamerina mihitsy zany zao tsika aty amin'ny tena revirement taty amin'ny 4 degré taty ny sombana Rina Rabemananjara no averintsika tsikelikely oatra n'izao mihitsy le izy de samy mitondra mitatsoroka rehetrarehetra ao anatin'izay zany ny ezaka ataon'ny tanora tiako Madagasikara io hoe ndao ranga avondrina le tanora ndao mbola omena fanantenana foana le tanora hoe azotsika atao manavitra Madagasikara ary ametraka tsika fomba fanaovana politika mazava tsara mihitsy eto anivon'ny firenena zany ny ezaka anaovana ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara io mbola manome foana amin'izay fanantenana ho an'ny vahoaka zay hoe mbola eo ny antoko afaka hitondra an'izay hevi-bahoaka zay satria simba le izy amin'izao fotoana zao ka mbola milahatra tsika ho an'ny olona zay avy mialohan'ny fitsarana avy namotika taty Afrika avy nangala-bola zany ny zavatra ilaharatsika de tsy fierté mihitsy zany fa vao mainka ary zany mampitandrina hoe ndaso aloha inona ndray matompotry ny rangahy inona ny revirevy any ambadiky ny rangahy iny mampitandrina zany zavatra rehetrarehetra zany ho atsika taranaka teorina fa tsy hoe fanaratsiana akory ny resahana amin'izany fa tantara raha teo koa zany Rina Rabemananjara resaka jono ateo hoe arena ngeza be fa ianao raha teo koa mba misy fanadidina ihany tontolon'ny resaka jono sy ny arenan-dranomasiny tia mety hoentin'ny Rina Rabemananjara fa rehefa aveo tsika mbola iresaka an'le hetsika ataon'ny diaspora any ivelany any diaspora RMDM reo miresaka ny zava-misy ety Madagasikara zay manao hetsika androany dia rapitso zany efa andresana teto moa izy le toerana fa mbola ho ampitsahivitsika foana zany de ianareo malagasy any ivelany any zany omiotananareo olona matory reo diaspora reo mijoro tsy manaiky marary eny mahazo anay ety atandrazany mahazo malagasy ety atandrazany fampitehan'ny firenena ka raha tsy hisy joro satria hoe efa lasa ny ivelany diaspora de avelao any zareo any Madagasikara any tsy mety zany fa firenena ombonany ty ka ho resahantsika eo moa zay rehefa aveo fa Rina Rabemananjara manakambara ianao amin'ity resaka jony ty ya manakambara tokoa amin'ny resaka jony satria fotoana tsy de ela zay nisy namantsika avy any amin'ny faritra niakatra teto amin'ny miara-manonja de mba niteneniny tao zany hoe ty resaka jony ty aneo izy tena arembe fa tsy arakarak'izay arembe zay ny volam-pidiriny ho an'ny firenena malagasy ary tsy arakarak'izay fisian'ny arembe ao anaty ranomasina ao zay no sitrahan'ireo mpanjono izay mpanjono madinika zany reo hoe le mpanjono le mandeha lakana zany ny tiana tenenina amin'io de mivoy lakana de mandeha amin'ireny raha ohatra raha hoe misy sambo de sambo kely reny mba ivelomany tsy de mahavelona firy noho ny tsy fetezan'ny raharaha inona moa le hoe tsy fetezana misy lafiny maromaro izy io satria eo aloha zany tonga de tsorona mahitsy hoe tsy voaro araka ny tokony ho izy ny faritra masiny Madagasikara. Le faritra masiny Madagasikara efa nitenenina teto fa misy hatrany amin'ny 1,800,000 kilomètres carrés zany hoe valy hoe tsy ray tapitrisa kilometra toradro midadasika be zany ny faritra masina azo anjonona zany ao anatin'izay afaka hoe mitondra apport direct ho an'ny toe-karem-pirenena de eo amin'ny 1,400,000 kilomètres carrés eo efatretsy sy ray tapitrisa kilometra toradro tsy voaro araka ny tokony ho izy le izy fa
lasa misy zany a ndreo lay sambo tsy fatapeviana clandestin miditra ty amin'ny faritra masiny Madagasikara dia manjono aloha tonga de atao hoe mandroba mihitsy mandroba ny harem-pirenena zany ao anaty ranomasina ao harem-pirenen'ny malagasy dia izany no zava-misy lasa miraviravin-tanana zany reo mpiandrika izay teratany malagasy manoloana an'ireny sambo reny de izao mifantaniana mipetraka mba firikay ny isan'ny sambo vahiny ara-dalàna satria misy ara-dalàna izy ireny satria misy manao fifanarahana amin'ny eto Madagasikara firy sambo vahiny ara-dalàna manjono ty amin'ny faritra masitsika ary firy ireo sambo clandestin izany hoe tsy ara-dalàna fa tonga de mitsofotsofoka fotsiny aty amin'ny faritra masiny Madagasikara. Io zany de mila taremarika mazava tsara mihitsy fa raha itentsika hoe apoliny tso zay mihitsy aloha reo le clandestin zany fa rehefa mihoatra ny ampoliny dia manjatony zany zay zany no fipetraka io raha io ny eo anivon'ny vondrona Europeana satria ny Europeana de manana firenena Europeana zany dia manana sambo izy ireo mandeha manjono aty amin'ny faritra masiny Madagasikara. Efa nisy ny fifanarahana ny fanaovana tamin'izy ireo zany fa lay fifanarahana moa zany tany amin'ny taona 414 de ny farana taty amin'ny 714 dia rehefa tateoriana 714 de tsy tatsony zay hoe ahoana sy ahoana zany nitondrana ny raha ty fa de ohatrany hoe nandehandeha fotsiny teo dia tamin'ny izao fotoana izao zany de hoe misy ny hoe fijerena indray momba n'izay hoe fifanarahana amin'ny Europeana zay momba ny resaka fanjonondry zareo zany aty amin'ny faritra masiny Madagasikara de mazava loatra ny amin'ny hoe ahoana ny momba ny aba satria rehefa vahiny ianao zany makatia tanin'olona tsika zany le hoe tanin'olona tsika zany le Madagasikara rehefa vahiny zao manjono aty amintsika aty de tokony mampidi-bola ianao zany mandoha vola ho an'ny Madagasikara manahoany io aba alohan'ny vahiny io amin'ny resaka fanjonoana araka ny tokony ho izy sa tokony mbola tokony ho atsaraina amin'izay satria ny any amin'ny firenenkafa de tena sarotiny koa amin'izay zavatra izay. De io zany zao tsika aloha momba an'izay aloha mbola tsy tena mazava tsara la izy fa mbola hoe fampidiniana fa ankoatran'izay ao amin'ilay hoe fiarovana ny faritra masiny Madagasikara. Na eno tsara tsika fa mba nisy mpanjono madinika malagasy zany atao hoe tafatsofoka tany amina faritra masina hafa tany fa saika nahita faisana fa ireo mpanjono tsy ara-dalàna kosa miditra aty amintsika ahoana ny momba an'izy ireny tokony andolamandy reny tokony samboriny reny ampiarina ny lalàna eto Madagasikara zany ny tokony atao satria tsika maimaika ery amin'izany hoe fiandrianam-pirenena ka io ny tsy tenenina ny vava fotsiny fiandrianam-pirenena fa aseho ary ty gouvernement ty filoham-pirenena de hoe anao action de ataovy ara ny action amin'ireo sambo izay mpambotry ny mpanjono madinika eto Madagasikara izany zao tena mila action. Io zany tsy vitany hoe ministera ny jony rery fa rehefa miteny an'izay fiarovana Madagasikara zay tsika de ao anatiny koa ny fiarovana ministera ny fiarovam-pirenena zany fa ministera ny fiarovam-pirenena ihany koa tsy afaka anao inona izy nga izy afaka anao mazy fa mila fitaovana izy amin'izao fotoana zao zany efa mandroso be ny fitaovana raha ranomasina ny morontsiraka Madagasikara 10,000 kilometatra miampy ny faritra masina Madagasikara 1,800,000 kilometra carré ahoana ny fomba iarovana an'izany. Tamin'ny vanim-potoana amin'ny propagande de mipopoka mihitsy ny filazana hoe atao an'izao kanefa raha ny zava-misy ankehitriny loha de mbola betsaka ny mpandroba avy any velany mangalatra ny aloha atao mihitsy mangalatra ny azandrano malagasy ny arena an-dranomasina eto Madagasikara. De io zany tendren'le namana teto hoe mba tenenao satria tsika lasa tompony mangatakato foana ny arena akibon'ny tany efa ripaka ny arena ambonin'ny tany toy ny bois de rose efa ripaka de zao indray ny any anaty ranomasina indray efa robain'ny sasany de ahoana ihany zany tsika ty ahoana marina hoy izy ny namana Germain ahoana marina zany tsika ty satria lasa daholo zany de inona zany sisany no an'ny malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Io zany mila jerena akaiky satria raha pitaina amin'ny Seychelles isika
satria Seychelles dia nosy aty amin'ny ranomasina indianina izy rehefa mandeha reny Jeux des îles reny dia ao Seychelles efa niresaka ny Comore tsika fa tsika fa resan'ny Comore dia zao indray tsika manao anandray Seychelles resan'ny Seychelles ntsika tompoko eo amin'ny resaka tontolo an-dranomasina na inona tenenitsika satria raha ny tarehimarika faraparany zao ny Seychellois ny no Seychelles dia mampiditra hatrany amin'ny 30 tapitrisa euro ampidiry ny jony lamatra tao anatin'ny 5 taona 30 tapitrisa euro zany ny volana ampidiriny Seychelles tamin'ny jony lamatra tao anatin'ny 5 taona farany ny tsika malagasy tao anatin'izay 5 taona faran'izay tsy nisy afa-tsy 4 miliara ariary 4 miliara ariary fotsiny kanefa ny faritra masin'ny Madagasikara midadasika lavitra nohony zany hoe Seychelles izany dia fa misy moa ny hoe tsika tsy mitsikera fotsiny fa mba mandroso solution ihany koa ny solution dia tsotra arovo ny faritra masin'ny Madagasikara anjara amin'ny mpitondra zany ataovy ny action araka ny teneninareo hoe gouvernementan'ny action dia ataovy dia arovo ny mpanjono madinika eto Madagasikara dia apio ihany koa zany ireo mpanjono eto amintsika ireo mba tsy ravoravo-tanana izy lakana ny resaka fiarovana sy ny sisa zavatra tokony atao zany fa ny anjarany aty amin'ny mpanohatra moa tsy hoe manao tsikera be fahatany fa tsika tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy foana ary misy tarehimarika tompoko tenenina eto fa tsy hoe manao hoe ambangivango-kevitra fotsiny na hoe zao ony tsisy resaka ony mihitsy fa dia zay no zava-mihitsy kely dia kely zany ny vola ampidirin'ny joro-andranomasina ho an'ny Madagasikara fa ho an'ny Seychellois zany zany Seychelles zany anie ireo olona dia zavatra anankiroa no tena mampidi-bola ho an'ny zareo misy malagasy any ary malagasy any koa dia mandefa vaovao mankaty amintsika mpanao gazety any dia mifandray amin'ny tsika ny tena moa mpanao gazety fa zay aloha mbola tsy tany Seychelles fa ny vaovao tsy azo ferana fa ny fizahantany sy ny jono ny tena mampidi-bola be zany ho an'ireo Seychellois ireo ary akoatran'izay eo amin'ny lafiny fiarovana izay tokony mba alaitsika tahaka raha ohatra mpitondra antsika vonona dia ry zareo dia manao an'ilay hoe réserve maritime io réserve maritime io an'ny Seychelles dia fitsinjovana ny taranaka any aoriana tompoko zany hoe misy eo amin'ny 210 000 kilomètre carré zany endry zareo no arovana tsy misy mahazo mikitikitika ao na mpanjono iza na ny ao atoerana na ny any ivelany réserve maritime ary eo anatin'izay izy dia manana ny antsoina hoe économie bleue zany hoe toekarena manga izany zay aloha ny filazany azy dia tsinjovana manokana amin'io zany ny resaka tontolo ny jono sy ny fizahantany zany hoe rehefa ny ariana any zany dia ho ataony ihany ny exploitation io fa mbola tsy kitikiti mihitsy aloha zay le atao hoe manao fijery lavitra ny taranaka any aoriana zany ary eo anatin'izay ihany koa dia miaro ny tontolo iainana izy ny tontolo iainana an-dranomasina ary io zany dia rehefa miaro ny tontolo iainana an-dranomasina zay izy dia zao mihitsy ny teny ampiasaina hoe interdite à tout type de pêche na ino zany na endrika fanjonona iny dia tsy mahazo ianao zany satria mitsinjony ny any arina izy ary misy moa zany fikambanana antsoina hoe nature conservancy misy dia mifilohany izy io zany inga Mark Terkek zay ny anaran'ilay olona dia io zany le rangahy io dia niteny mihitsy hoe i Seychelles amin'izao fotoana zao no modely Seychelles ny modely amin'ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina sy ny hoe fitrandrana araka ny tokony ho izy ny tontolo an-dranomasina zay zany le izy dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ho aizan'izany isika i Seychelles zany ane ka fikambanana nosy 5% nosy kely 5% no mitambatra ho Seychelles ary sika tany be anisan'ny ngeza indrindra nosy ngeza be aty amin'ny ranomasina indianina zao tsika resan'ny Comore resan'ny Maurice resan'ny Seychelles la Réunion moa tsy tenena satria ny faritany frantsay tsy teny tsotra hoe manaona ny farim-piainan'ny réunionnais fa dia resan'ny Seychelles dia resan'ny Comore resan'ny Djibouti tany kely daholo zany resan'ny Maurice dia ozintsika hoe manahirana mieritreritra an'izany fa ty raha ty nefany raha ny tokony ho izy raha nandeha araka ny tokony ho izy daholo ny atao hoe
fitrandrahana ka hoe tena napiditra vola araka ny tokony izy ho an'ny Madagasikara tsy ohatran'izao ny fahasairana amin'ny malagasy zay dia tena hitrikitriana eto mihitsy tsy ohatran'izao isika tompoko fa angamba tena atao hoe lasa Dubai aty amin'ny faritry ny Afrika Oriental aty tsika aty amin'ny faritra atsinanany Afrika aty tena hoe firenena faran'izay tena natanjaka fa noho ny tsy fahaiza-mitatana no ny fialonana ny hafa tsika samytsika tanto no fampialina zava-misy zany no ny atao hoe fanatanterahana politika araka tsy tokony ho izy dia izao zany no iainantsika na izany na tsy zany tsy diso fanantenana satria zay ny tenin'ny président Ravalomanana hoe raha mbola misy koa farany tsy ho foana mihitsy amin'ny fanantenana tsy maintsy misy ary ny malagasy tompoko dia vahoaka mivavaka na inona tenentsika satria ao anatin'ny hira-pirenena me tonga dia misy ary amin'ny fiverenana hoe taionao ry zanahary vavaka zany ny firenena malagasy ka na zao ara mazo antsika mbola misy ny fanantenana fa tsy tokony ho kivy ninona fisehoan-javatra faniry ny filoham-pirenena Seychelles efa nandalo teto Madagasikara ny Ramatoa Albert René tsaroko tsara mihitsy zay tamin'ny fotoan'androny nanatrika ny fivorian'ny COI teto Madagasikara zany hoe zavatra mahafinaritra daholo miresaka tantara miresaka zavatra ohatran'izany satria mila fantatra le tanora théorie zany tsika zany aloha zany migisitra aloha zany amin'izao aty amin'ny ranomasimbe indiana ninona resahana na moka statistika sy ny sisa eo ary le fitondram-panjakana efa resitsika amin'izao fotoan'izao zany resy araka ny larana fa tokony mbola hanana fanantenana andresitsika satria mbola eto tsika mpanohatra manana vahaolana ho amin'ity firenena ity ary zay le ambaran'ny président Marc Ravalo manana foana hoe manana vahaolana voamaly izy no tany Fakomaly no tany Morondava teny miaino dia mahafantatra dia mahita ny zava-misy dia efa nanambara fa manana vahaolana matoa isika miteny amin'izao zavatra zao tsy hoe dia hoe fititehan-dandrora akory zay sy Rina Rabe Mananjara sy ny solombava-bahoaka sy zay vahiny miakatra eto amin'ity fa tena mitondra mihitsy ny hoe zao ny lalana tokony voany ty Madagasikara ity Seychelles zay nytenen'ny Rina teo zay ny amin'ny hoe fizahan-tany sy resaka jono dia ampiasainy anazy hoe reto zany fitaovana misy atao aminay dia reto ny zavatra ataonay Maurice dia efa nambarantsika teto tamin'ny fotoan'andro hoe fary dia resaka io biby panda io ny anazy ny amidiny eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia resaka fizahan-tany dia resaka orinasa zay manao fary sy manao resaka labiera zay ngeny ny Île Maurice matava voankazo Comore efa manomboka mitrandraka izy satria tonga ho Comore avokoa reo tanora mivolavolainy nianatra tany amin'ny firenena miparitaka dia manomboka miverina ao tandrazana hitrandraka petrôla zao Comore zay zavatra efa ketrehany eo zany ketriketrehany eo ary izy dia mampiasa an'ireo mba harenakebony tany anana sy mampiasa an'le ranomasina fa itsika zany le tenenina isan'andro raha miresaka tsika misy an'resaka grande mine eto dia mbola mahantra nefa tsika atsaitsika mampiasa an'le izy miresaka an'le resaka jono sy arenan-dranomasina andresahany Rina teo tsika inona tsy ananantsika eto ary ngeza be misy le velara tany le velarana misy an'le ranomasina azotsika ampiasaina fa zao mbola mahantra foana tsika le permis mivoaka tsokosoko any foana any ambadika any akoatry ny piraty zay manjono any amin'ny larza Madagasikara any fa mbola tafiditra ao anatin'ny faridranomasitsika zany rehetrarehetra zany miresaka ala tsika aizany tsy misy réserve naturel eto Madagasikara ny karazan-kazo rehetrarehetra io eto amintsika misy an'izany mba fantatsika ohatra zany efa nyteneniko teo misy nato hoe nisy karazana hazo maro be ny palissandre sy ny sisa zany fiainany eto Madagasikara misy an'izany hazo zany ndre manitona tsara be nge zany hazo zany araka ny resaka mandeha zany mbola sy nahita an'le izy fa tantara maro be ny eniko an'izany misy mercure eto be da be ny olona manao an'izany mercure zany milaza fefa nahita na ny gris na ny rose sy ny sisa zany rehetrarehetra zany resanantsika inona tsy ananantsika malagasy ananantsika daholo ny ato rehetrarehetra ny toerana azo tsidihan'ireo mpizahatany manja be zany nosy Belleville zany Sainte Marie zany Ilonat zany manjany zany nosy Komba sy ny sisa ary iny ty Ankao ty eria Manambato zay mampisarika mpizahatany maro be misy any Ambila le Maintso
raha mandeha am'izany tanàny nandovy rantso zany tsika anyka Brickaville misy zany am Brickaville misy Loriandava misy Ranomenty misy Anivo Rano maro be reo tanàna ao Brickaville fa zany andovy rantso zany tompoko lasy tompoko vava adradradradradradradradray tena trondro be ohatran'izany no hoaninao zay hitanao mihitsy ny angalany ny mpanjono azy mandeha amin'iny rano rasoa be sy rasoa masay iny aitsika io Madagasikara io satria tapitra efa mba nandehanantsika za Madagasikara zany tsy reriana no miteny an'izany nareo mpitondra reo ara mbola tsy nandeha teto Madagasikara metro mba nandehanako reo tany anaty commune mihitsy ary tsy mandeha hoe hélicoptère akoriny fa tena mandeha fiarakodia fa raha ianao mahita an'izany hoe tena trondro zany tena sady misy hery-fiarovana no matanjaka na anatina ranomamy manja de manja fiarahamonina any fa zao ny lasa ohatrany hoe tsisy dika mihitsy le vahoaka malagasy amin'ny arenantsika eto satria zao tsika tsy misitraka an'le izy araka n'le teneninay teo tsy misitraka tsika sa olo-kafa no misitraka tsy miperaka araka ny tokony izy ny lalàna tsisy politika tena mazava hitantanana an'le arenantsika de mahantra eo ambon'le arentsika zay nge le itenenantsika ataon'ivo mifanoherana hoe tsy ekena itsony zao zava-misy zao hoe de mazava ny fehi-kevitra 9-20 teny abaipasy tamin'ny 23-24 hoe miala ny fitondram-panjakana tarehan'Andriamatoa Iany Rajoelina mandinika an'io lalam-panorenana io tsika hidirana any amin'ny Repoblika fahadimy satria hanao fandaminana vaovao tsika mba hazona mahazo fanantenana vaovao hidirana an'izany hoe afaka mandroso ny vahoaka malagasy tena sady fampandrosoana zay mipaka any amin'ny besiny maro zany no mitondra maharitra ihany koa zay nge le mba mamerina indray le nofo sy le fanantenantsika zany rehetrarehetra zany ka tsisy vahaolana koatran'izay kinara no resahantsika koatran'izany satria fatatsika fa le mpitondra no mampantra sy tsy mahay mitantana zay nge le tenentsika sokafo io radio-pirenena sy onjam-peo fahitalavitra io hitenenantsika zavatra ohatr' zao fa tsy mandeha amin'ny alala tokana izy de zay mpanohana fitondram-panjakana ihany kinona mo nga amelo ny fitondram-panjakana izy koefa nahaseza izy sy zay mpiarapiaraka amin'ny fitondram-panjakana ihany tena misy communication diso mihitsy rehefa mienitsika hoe maninona ny tena fananam-boly le vahoaka malagasy avelo izy afantatra ny zava-misy iainany am'izao fotoana zao zay tenenantsika fa ivadika kely ary narabe mananjara le zava-misy Androany sy Rapitso zany any any Frantsa andray zany zao mason'izao tontolo zao ankaherezana anareo diaspora raha efa ao le fanasana zany le namana teknisiana lay io izy io zany lay fahazondalana autorisation avy any préfecture zany tany Frantsa tany dia Androany sy Rapitso ao amin'ny angle de chaussée de la Muette zay no anaovana an'lay anankiray ny faharoa mety Rapitso ngamby io dia amin'ny avenue du Ranelagh ao am Paris 16e zay zany l'izy averiko any ao amin'ny angle de chaussée de la Muette zay zany ny anankiray Arroany Rapitso zany de amin'ny avenue du Ranelagh Paris 16e zany reo zany nahazona an'izay alalana zay mazava misy ny arrêté zany na didim-pitondrana navoaka ny teo anivon'ny préfecture zany zay nanao fangatahana tsara mihitsy reo diaspora RMDM de apitsoniny tsy ny andro hoe mbola antanina aloha ny hevitry ny commune de avy any amin'ny commune aloha de mbola ivorondray ny mosy ny sisa sy ny karazana de vita indray aloha antanina indray ny hevitry ny tompon-terina sy ny sisa de raha somandrak'izay saiko resahako tao anatin'izay de eo herinandro de mihazo azy eo fa 24 heures tonga de mivoaka le arrêté zany anaovana an'ilay hetsika ho an'dy RMDM diaspora zany ka lasinady ny etsonan'izy io de efa misy ora zany hoe zao ka hatramin'izao ny zoma ny sabotsy dia manomboka amin'ny ray orantsa amin'ny roa orany araka ny fanazavandreo diaspora ny ivelany zany mampahafantatra ny zava-misy aty Madagasikara manaitra ny zava-misy aty Madagasikara hoe misy vahoaka tsy mihinan-kanina ity misy vahoaka tsy mianatra aty misy vahoaka tena tsisy asa aty misy vahoaka marary aty nefa tsisy fihina ara-pahasalamana zany voalaza hoe tena mananjo ho karakaraina ny vahoaka malagasy ao anaty lalam-pandroenana zany fa zao tsy voady zany de ny ataotsika zany ho andreo diaspora dia mamonjy an'ireo toerana ny resahandreo de mitondra zay zavatra hafahana maneho hevitra miara miompo-po aminareo any ny vahoaka malagasy aty tandrazana
de mitondra takoblany mitondra tsifle zany a vovozelasi ny sisa zany anehoana am'izay hoe mba mikika miaraka am'vahoaka zay tsika rehetrarehetra anyvelany any zany ka ianareo diaspora zany naizanaiza toerana misy atsika ngezabe io lasinady ho atao androany sy rapitsio dia tongava maro miohery reo pray tandrazana amitsika zay mijoro ary miteny ny marary ny firenena ary manaitra ho an'ny mpitondra fanjakana hoe tena jereva le vahoaka malagasy ataovy ny andraikitrareo sy ny adidina metrahana anareo ok zay lay bourda sy le gabeji sy ny sisa ary tatano araky ny tokony izy le volam-panjakana zany no tairin'izy ireo ho fantatry zao tontolo zao rina arabe mananjara efa lasa ny fotoana eny ary lasa ny fotoana ary dia marana ny miara-manonja isika amin'ity fotoana ity dia isaorana daholo ny anareo rehetra zay ananaraka na tamin'ny alalan'ny radio MBS na ny télé MBS na ny radio Mata tamin'ny alalan'ny tambajotra serasera ihany koa dia isaorana tsy misy akanavaka isika menakavy isaorana ny teknisianina marobe ao ambadika ao dia isaorana ihany koa ny namana faniry isaorana ny député Totsoro Andriamampandry nitondra ny fanazavana teto ny sehatra teto fa de mbola ho lava ny lalana ho atsika izany amin'ity firenena malagasy ity ny amarana atsika azy fotsiny satria tsika teo ny resaka kely an'ity le hoe endrim-panjanahana amin'ny lafiny maro ity zany fatatsika tsara mba ho fampieritsiretana ity zany mba atao hoe desera kely hoentsika mody fatatsika tsara ny eo amin'ny tontolo ny fanandajahatena any a Frantsa any izany dia ay atao kokokoa zany ny any Paris Atsirabe hoy namana faniry sao de tsy voateniko fa fatatsika tsara ny tontolo ny fanatanjahatena ho an'ny ao a Frantsa ao fa izany a Frantsa izany dia maro ny teratany mainty hoditra no any anatin'ireny tontolon'ny fanatanjahatena ireny ka ity nisy fotoana rehefa mamirapiratra zany lay mainty hoditra ao anatin'ny ekipa frantsay rehefa mamirapiratra izy dia tononony hoe le français fa iza moa le mpanao tennis le rastar Yannick Noah tamin'ny taona 20 namirapiratra nahazo ny Roland Garros dia nataony le français fa rehefa nanomboka tsy dia navoafiritsony satria mo taona mandrosiny sisa dia niteneny hoe le Camerounais mamperitreritra zany dia zao moa ny ekipa amin'ny Paris Saint-Germain fatatsika tsara fa lay hoe voninahitra azo ny Ligue des Champions na ny Champions League zany zao ny tena tetehany tompony Paris Saint-Germain dia inona le anarana Paris Saint-Germain anarana frantsay fa ny joueur ao anatiny ao vitsy any ny frantsay fa ao ry Messi, ao ry Di Maria, ao ry Neymar marobe zany hoe fitambarana tena hoe sélection du monde mihitsy ny ao zany ka atao zany zay azahoany Paris Saint-Germain zany an'izay le hoe Champions League izay fa zao rehefa mahavoa zany lay ekipa hoe tonga any amin'ny faratapiny Paris Saint-Germain resaka tsy de misy firesahana loatra ny Leona malaza ary Messi fa rehefa ohatra hoe mety misy tsy fahombiazana indray dia ho hitantsika eo indray any ny zavatra ho tenenina zany dia mba ampemo lay mainty hoditra dia namidy alors atao an'izay mihitsy namidy izy mainty hoditra izy tao amin'ny Paris Saint-Germain dia namidy izy 150 millions d'euros zany no tambon'ny fialany eo makany amin'ny Real de Madrid dia andray zany aloha fa ny tiano tenenina dia hoe raha i Frantsa amin'ny ankapobeny dia tsy velona tompoko raha tsy misy an'ireo zanatany sy misy an'ireo firenena marobe mihitsy izay miaraka aminy ao anatin'izany ny toe-karena tsetsatsetsatry tsy hatra fotsiny ny ary mamperitreritra fa dia tapitra ny fandarantsika misaotra antsika menakavy veloma tompoko